Eny ary tompolasy tongovavy tafaraka isika ato anatin'ny miara-manonja amin'ity fotoana izay efa mahazatra antsika menakavy iresahana ny toetra raha-pirenena hitondrana ihany koa famakafakana sy fanehoan-kevitra maro samihafa fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia ara-paina isika rehetra amin'izao fotoana ny miara-manonja izao na ho an'ny eto Madagasikara na ho an'ny any ampitan-dranomasina rehetra any miaraba ny faniry ihany koa izay efa eto akaiky eto izay mavitrika dia mavitrika amin'ny fandarantsika mitondra ny famakafakana amin'izay rehetra hoe tokony ho fakafakaina izany satria ty raharam-pirenena ity dia tsy araky ny eritreretin'ny sasany hoe mandeha ho azy io fa ho an'ny isam-batan'olona mihitsy dia hoeto isika manakavy dia ho gisitra lava eto dia ho menatra lava eto dia tsy havitininina eto fa dia pauvre hatrany pauvre eo amin'ny toe-karena, pauvre eo amin'ny sosialy, pauvre eo amin'ny toe-tsaina, pauvre eo amin'ny ara-panahy satria dia manjaka ny atao hoe ny ratsy amin'izao fotoana izao amin'ny endriny maro mihitsy noho ny efa fantatsika hoe izay fahatrana izay Madagasikara zany tsy tokony hahantra mihitsy na inona fanazavana hoentineto satria dia ny angaran'Andriamanitra izany Madagasikara izany na ny toerana misy azy eo amin'ny ty globe terrestre ty na ny arena ho aminy na vahoaka ho amin'ny vahoaka malagasy dia vahoaka mahafinaritra fa tsy araky ny eritreretintsika fa noho ny atao hoe tsy fetezana sy ny tsy fahaiza-mitantana dia lasa fadiranovana ilay vahoaka malagasy zay aloha atao hoe savaranonanto kely fotsiny fa mbola ho avy eo isika amin'ny famakafakana isan-karazany faniry. Eny ary dia miaraba ny Rina Rabemananjara nanao izay fampidirina izay miaraba ihany koa ny mpiaino sy ny mpijerantsika Rina Rabemananjara amin'ity talata fa 17 ny volana aogositra 2020 2020 sy 2020 ity ary dia tafaradalana indray isika menakavy tena tsy adioninay isika ny ampitan-dranomasina any ao no tara ora iray ny ora tia Madagasikara ny tara ora roa hatrany amin'ny hoe fahataran'ny ora 7 ary kanefa dia miezaka tsika no mandray izany andro alina dia andro alina any Amerika any amin'izao fotoana izao kanefa dia miezaka ianareo tsy ho tara satria tara adiny 7 ny amin'ny ora tia Madagasikara ny any dia miezaka ianareo mandray ny miara-manonja ny mahazo izany moa ao anatin'ny ora izay mitovy amin'ny Madagasikara dia miezaka ny mandray izany ary dia ao anatin'ny asa mandrara satria dia amin'ny 7 sy 40 minitra zao na amin'ny folo latsaka fahatelo ny araky ny mahazatra antsika izany marobe ireo firenena izay mandray antsika Rina Rabemananjara anaovana kopakopatanana antsika rehetra ny eto an-tanindrazana dia tsy adino any amin'ny faritra izay mandray zany na Ambanja na any Ambilobe, Antsiranana, any Andapa, ny any Sambava izay misy ny onjam-peon'ny MBS, ny any Nosbelville any sy ireo toerana maro samihafa dia anaovana ny kopakopatanana ho antsika menakavy ny any Morondava, ny any Faradofay miezaka ny mahazo ary mahafantatra ny vaovao izay resahan'ny miara-manonja isika sy ireo faritra maro samihafa fa anisany nangataka ny kopakopatanana avy ety amintsika ny namana any Maroantsetra any Rina Rabemananjara mpivarotra ao amin'ny bazariny Maroantsetra dia kopakopatanana ho antsika ao amin'izany toerana izany satria dia mandefa mivantana ny fandarana miara-manonja izay vokarintsika izy ireo ary mandefa izany mafy zany amin'ny alalan'ireo fitaovana eo an-tanany amin'ny alalan'ny YouTube zany Rina Rabemananjara tena fisaorana mitafitafy satria miezaka mampafantatra ny vaovao aty ianareo ary vaovao any Malagasy Ray Manontolo no resana tahaka izany ihany koa any amin'ny commune rurale Ankofabe mbola any Maroantsetra misy an'izany commune rurale Ambanantelo sy ireo commune rurale izay lavidavitra tahaka ny any Morafeno ny any Mananara ihany koa ao Manambolosy sy any amin'izany hoe Sandrakatsy zany dia mare antsika izany ary misy mampiasa amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ny tombony lehibe ho antsika miara-manonja dia ny fandraisantsika ny onjam-peo ny MBS amin'ireo distrika mahery ny 4 ambin'ny folo eto Madagasikara Rina Rabemananjara
izany tombony lehibe zany dia miparitaka tahaka ny hoe ny ao mahajanga ohatra de tsy mahajanga reny vohatra ihany mandray atsika ry narabe mananjara fa mahazo atsika maro voay ambatoboiny ny manakaikaiky ny soalalany ny atia manaratsandry aty ny boanamarsy ny sisa rehetrarehetrany mahazo atsika zany ry narabe mananjara ny any Sofia dia any Antsoa ihany sy ireo faritra manodidina reo distrika manodidina dia mahazo atsika ry memenina mihitsy ny namantsika ny Antsoa ihany rehefa ratsiratsy ny fifandraisana taratara ny fandefasana satria samy manana ny ora ny fandefasana moa zany reo namana samy hafa reo dia mahafinaritra zany ry narabe mananjara ny any Atsinanana ny any Varatra ny any Fianaratsoa ny any Antsirabe any mifaritra rehetrarehetra zay andraisantsika ity onjapeo ity sy ny fandarina miara-manonja de mbola anaovanay ny kobakoba tanana ho antsika menakavy ny mahafinaritra antsika koa ry narabe mananjara dia ao anatin'ny page Facebook ny MBS dia maro ianareo no manao ny partage zany ny fandarantsika miara-manonja satria eo amin'ny 200 na 300 anoany za mipartage tsika zany tena betsaka zany tsy lintsika hoe de mijery fotsiny ihany hoe eo de mijanona ao anatin'ilay fijerena mivantana ny fandarantsika fa tena manao an'izay hoe partage zay tsika ny partage zany na ny fizarana de mba ahafahandreo rehetra ihany koa mahita any misehatra misy azy ary rehefa arahany reny partage reny ry narabe mananjara dia hitatsika ny fifalian'ny olona ny famporisihana avany am'ireo mpanaraka atsika zany tena raisitsika io zava-dehibe zany rehetra zany ry narabe mananjara ezaka hatrany izay atao miara-manonja anao zay tena hitondrana reo zavatra zay mahaliana atsika eo aloha zany fizaram-bavao eo ihany koa ny fandalinana samihafa sy ny famakafakana ry narabe mananjara ina moa no adevitsika amin'ity androany ity dia mbola hifantoka ihantsika amin'ilay fanovana gouvernemanta zay sarim-piterahana kanefa namoaka zaza sampona ry narabe mananjara tena mahitsitsika amin'ny teny anjany satria 7 orandray zany tsika zao ry narabe mananjara ny voan'ilay gouvernemanta sarim-piterahana namoaka zaza sampona dia mivoaka ny amin'le hoe misy antotantaratasony rayanina ary misy raha-pitsarana teo amsetra iraisam-pirenena teo amsetra nasionaly ministra Rayanina hony de efa voaroroy tamin'ny raha ohatran'izao ary misy antotantaratasy eny amin'ny sampandraharaha miady amin'ny kolikoly momba ny Rayanina sy Rayanina eo ihany koa ny amin'ny hoe i Rayanina hony dia tsiza fa zandry ny solombavam-baoaka Rayanina ihany ao anatin'ny vondrona zao no misy azy de eo ihany koa ny hoe terena iaraka ao anatin'ilay departementa anankiray lay ministra sy lay vice-ministra zay avy ny fanebaka tamin'ny aino manjery herinandro vitsilasa izay sy ny sisa akoatran'ireo zay efa tsy naomby ary tsy nomena andraikitra amin'ny mahasolom-bavam-baoaka azy teo aloha ary tsy nomena andraikitra hirotsaka tany amin'ny circonscription électorale dia natakalo olonafa zany andraikitra zany fa rehefa aveo dia nomena andraikitra ministra indray ny efa tsy naomby mo de mbola tsy naomby eny ihany de no tazomina indray zany ny confirmena indray ry narabe mananjara zany zava-misy de rehefa mandinika an'izany tsika ry narabe mananjara de ozy tsika diversion ihany zao rehetrarehetra zao mba hanakomana ny tsy fahombiaza ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao ary mba hanafenana ny laingana fafy nandritry ny fotoana maro indrindraindrindra le hoe hamaolana ao anatin'ny 3 andro kanefa tsisy mivaolana tao anatin'ny 3 andro fa fandravana ny gouvernemanta natao raha ataotsika ny kajy ry narabe mananjara dia fanovana gouvernemanta fandim no ny tanterahana tamin'ny 15 Aogositra 2020 2020 sy 2020 lasa teo ry narabe mananjara ny tamin'ny 14 Janoary 2020 sy 2020 ny fanovana gouvernemanta voalohany tamin'ny alalan'ny fahazonany fitondrana zany rehefa nisy ny fianianana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny 20 Janoary 2020 sy 2020 taorianan'izay ihany koa nefa de nisy ny fifidianana solombavam-baoaka tsarotsika tsara dia taorianan'izay no nisy indray ny fanamboarana zany reo mpikambana indray teo anevon'ny gouvernemanta ny 14 volana Jolay 2020 sy 2020 taorian'izay
sasalavitra kory de nisy ndray ny fantaminana vaovao ny gouvernemanta ny 7 volana janoary 20 ary ny tamin'ny fa 20 volana aogostra 20 tamin'ity zany ny fa 10 ny volana aogostra zany hoe eritaona katroka taty aorina Rina Rabe Mananjara dia novaina fanindiminy lay mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta zavatra tsy fahita eran-tany zany tsy niaina ny Madagasikara zany hoe tao anatin'ny rotaona sy tapany zany no nikitika gouvernemanta indimy dikan'izay fahalemeny mpitondra fanjakana zany mbola eo resahantsika eo zay rehefa aveo satria asoka antoka fa iara-dalana amintsika eo rehefa aveo nisy olombavy-moaka ny Madagasikara voafito amin'ny district Anambohidratsimo Mamy Rabenirina iaraha makafaka amintsika sy hitondra ny zava-misy eo amintsika fa raha fitintsika fotsiny izy Rina Rabe Mananjara de hoe ny pilote mihitsy ny tsy mahay ary tsy mahafantatra zay hitondrana ny firenena ary tsy vonina mihitsy sady tsy manana traikefa hitondrana ny firenena fa hiandrasana indray zany Rina Rabe Mananjara ny ministra vaovao nefa ny soloiny indimy mikavivi mitamatama tsy maharaka an'ilay hoe inona marina moa no tianyty pilote ty hitondrana ny firenena na hoentiny makaiza moa izany fiaramanidina zany na ny plan de vol hitondrana an'le fiaramanidina ary Rina Rabe Mananjara dia miainoaino miazoazo eny lay pilote ny atahorantsika dia oritra ny kérosène ary rehefa oritra ny kérosène raha tsy mahita fiantsonana enjera zany fiaramanidina zany raha tsy mahia lay pilote kisarisary ohatran'izay Rina Rabe Mananjara nitondrantsika mbola resaka lalina sika rehefa aveo Rina Rabe Mananjara miaraka ny solombavy-moaka Mamy Rabenirina sady resaka zany fond souverain zany ihany koa fa na izany zany Rina Rabe Mananjara aloha tsy azontsika hodinganina sy ho atao andamosiny ganagana ny adevitra mahakasika indrindra ity Covid-19 ity fitoliana eninjato no natao ny efatra tamin'ireo zany dia ka pozitiva na tranga vaovao ihany koa atao anatin'izay fanambarana avy any amin'ny ivon'ny fitondram-panjakana izany efa eto atoerana ny AstraZeneca vaccine io efa eto atoerana ihany koa ny Johnson samy miandrandra izany isika ary efa vonombonina no hiatrika izany vaccine fatra faharoa ho an'ny Covishield AstraZeneca izany sy fatra voalohany ho an'ny Johnson ho an'izay mbola tsy nitsindrona ny vaccine mihitsiny Rina Rabe Mananjara mikaikaika ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fampidirana mpianatra amin'izao fotoana izao izy ve zay zero gratuit na rentrée scolaire izay indrindra maro anaka anin'ny EPP ve zany azo an'izany ve ny CEG azo an'izany ve ny lycée aiza ny fampitaovana ho avy any fitondram-panjakana ho amin'ireo fourniture scolaire samihafa zany rehetrarehetra zany de mbola mipetraka ho baraingim-panontaniana ao anatin'ny fisavoritana sy fisavorovoroan'ny adevitra eo anivon'ny fananganana lay gouvernemanta sary-piterahana namoaka zaza sampona Rina Rabe Mananjara eny ary zany tenen'ny faniry zany moa dia ao anatin'ny tsara mihitsy amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana zao na ny fanaovam-baksiny io na ny gouvernemanta io na ny fidiran'ny mpianatra io na ny resaka fotodrafitrasa toy ny lalana io dia ao anatin'izay hoe tena mitondra fangiry firina ho an'ny malagasy zay raha ny makany Tomasina zao vao nisy olona nandeha tany adiny 2 mandeha milamina tsara zany zay vao tonga tany Tomasina satria ny fiara ihany koa tsy maintsy makenakenaina ihany fa tsy de hitrifatrifana ianao nefa ny lavaka dia maro de maro efa azo iompiana trondro ny sasany amin'ny faritra sasany amin'ny reny lalana reny fa ny teny faniry te hoe ahoana ihany ty fitondrana ity raha jerena aloha zany amin'ny maso tonga de mahitsy dia PDB le mpikambana ao anatin'le gouvernemanta 2.3 zany hoe raha ohatra ianao zany ka mitady fomba anatsaratsarana kokoa alay fiainam-pirenena raha hikitika gouvernemanta ianao de tokony ho hitantaratra aloha hoe mba eo zany lay fitsitsiana aloha satria le izy ohatrany hoe ny vahoaka foana no asaina amitsitsy eto fa ny any ambonimbony ihany ohatrany tsy de hitantaratra loatra zay fitsitsiana zay raha 2.3 zany tompoko tsy maintsy misy vola afahana mampandeha an'izany na inona atao hoe fanazavana zany de tsy maintsy misy vola zany ampandehanana an'izay raha ny teo aloha atsaka lavitra noho ny 2.3 ny ao anatin'ny gouvernemanta fa ankehitriny kosa de nisy ny sarahana dia nisy ny
zavatra vaovao mihitsy tao anatin'izay gouvernemanta amin'izao fotoan'izao izay zany hoe roa andro zany zay aloha no nisy n'ity gouvernemanta amin'ny endriny vaovao ity dikan'izay zany de efa tsy tantaratra aloha ilay hoe tena finiavana option modely eo amin'ny fitsitsina satria ao anatin'ny fahantrana tanteraka le vahoaka fa de mbola mipetraka ihany zany le hoe izao no hitanay fa mampety azy hitanareo mampety azy fa le hitanareo mampety azy hoe mampety an'ilay vahoaka malagasy 520 tapitrisa rehefa tena jerena le izy ry faniry dia gouvernemanta natao ametrahana namana le izy teo moa tsika maliny teny teto hoe de gouvernemanta ikendrena fifidianana amin'ny 324 io satria efa zao zany de efa petrapetraka daholo ny hoe zay hoe namana sy izay hoe afaka hoe manosika amin'izany fahazahoana indray zany ny fahefana amin'ny 324 zay raha mbola izay aloha zany resana zay 324 zay fa itsika menakafy tsy mahafantatra amin'ny apitso fa Andriamanitra ihany mahafantatra ny apitso aloha zay aloha de iaketsika zay ka ao anatiny zany rehetrarehetra izany dia hita hoe raha tao anatin'ny fahasaranana ny firenena de miteny ny filoha hoe ity gouvernemanta ity de mba tokony mahita ny eny fotony tokony tonga de gouvernemanta na action gouvernemanta tonga de miasa action ahoana miasa ahoana amin'ny fomba ahoana zay zany no fanontaniana mipetraka satria le izy ara lasa nalebiazina indray de zay no mahatonga antsika hiteny hoe le firenena efa mahantra ny vola lazaina fa tsy misy efa mandady amin'izao fotoan'izao any amin'ny mpamatsy vola mahazatra zay ny lazaina tany aloha hoe tsy sika ihany de efa mavita an'io fa raha mbola hiara-iasa amin'ireo mpamatsy vola mahazatra reo tsika de na afaka 50 taona raha eto foana izao isika tsy hoe isika moa zany fa zareo mpitondra lasa mipasoka indray any amin'ireo mpamatsy vola ireo zany satria na vaksiny entina iarovana amin'ny malagasy nga navititsika fa tsy maintsy ny avany velany no nitondra an'io AstraZeneca ny Johnson io no zany dia karazany hoe tsy petraka mihitsy ny famatorana eo amin'izay fitondrana ny firenena izay 2 isika verimerina ihany ao anatin'io gouvernement io de tonga de mahitsy zany ny teny hoe raha ohatra zany na lehibiazana le izy na mpitombona zany dia tsy maintsy ametrahana olona zany ao anatin'ny ireny départementa isanisany ao anatin'ny gouvernementa ireny de eo zany de mazava be mihitsy zay hoe rehefa mametraka olona ianao zany dia mijery mipitazana hoe reto efa teo miala indray aloha nareo fa reto indray zao ny ao zay ny tonga de hitsarahan'ny olona azy ary reto le tonga vaovao zany dia mbola nampiana zay no natonga le hoe gouvernementa lasa nitombo ilay départementa ao anatin'le izy zany ary de lasa zany izy hoe fanomezana toerana namana izay de fomba fijerin'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina vao nahita n'ity le hoe 2 ty namana faniry firenena ao anatina fahasaranana kanefa dia nampitombona ny isan'ny départementa ao anatina gouvernementa izay tsy maintsy antanimbola dikan'izay zany dia vola atao hoe ampiasaina amina rafitra izay hita fa tsy ahomby ilay izy rafitra izay hoe napetraka kanefa de mbola mametra-panontaniana maro hoe inona mba fetraka an'izany aty amin'ny fiainanay inona mba fetraka an'izany amin'izao fampidirana mpianatra zao inona fetraka an'izany amin'ny fiatrehan'ny tatsaha ny hoe taopambolena manaraka inona fetraka an'ity gouvernementa ity amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa de manjaka ny vakotrahany manjaka ny kidnapping manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro amin'izao fotoana izao zay zany no fanontaniana apetraka ny beso maro ary rehefa diniana izy ohatrany hoe aloha atao hoe ohatrany miemotra tany amin'ny révolution socialiste ny zavatra misy tamin'ny andron'ny socialiste zany mantsy nanjaka le hoe mpiara-misosy de hoe mivoaka tamin'izany koa le hoe mahitahita
dia misy vocabulaire sy voambolana maromaro mivoaka tamin'ny andron'ny révolution socialiste kanefa mur en Berlin rehefa nirodana ny sinoa ary zao ny toe-kareny efa tena capitaliste total fa ny fomba fitantanana no communiste mbola mipetraka zany ny hoe resaka parti tokana ho an'ny sinoa zay any Beijing any fa ny toe-kareny zareo dia matanjaka be amin'izao fotoana zao tamin'ny andro socialiste tamin'ny fotoan'andro ny tany teto Madagasikara no nisy an'izany hoe fizarana gâteau zany no nisy an'izany hoe fizarana toerana zany zay mahitahita ihany zay zanaka mahitahita ihany no mandeha mandraty fianarana makany ivelany tamin'izany dia zao nefa tsika efa ty amin'ny taona 2024 dia to hita taratra indray zany hoe fizara-toerana izany raha hoe ity gouvernement tamin'ny endriny amin'izao fotoana izao ty zany no jerena fijery ivelany fotsiny zay fa etsy an-tany ihany koa namana faniry dia tiany tsara ho mariana kely mariany beso maro ihany koa izy ty dia tena koa moa mpanao gazety ihany koa mahita an'le toe-javatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny teny ianao mantsy teo hoe indimy izy teo indimy zay no atao hoe mikitihana zany io gouvernement io fa io ry faniry na indimy io na impolo io na injato io dia zany gouvernement zany azo kitihana foana satria olona tendrenany ao azo kitihana foana io na impiry zany na impiry fa le gouvernement zany karazana ataontsika hoe fusible ireny ilay ministre reny reny le secrétaire ampanjakana reny raha vao misy zany ny tsy fahombiazana saotran'izany dia hoe mialy reto dia ampidirina indray ny vaovao reto tazomina fa tena nafapo mihitsy ny zavatra nataony nafapo amin'inona moa zany nafapo amin'ny mpitatana ve zany sa nafapo ny vahoaka fa raha ny vahoaka no anontaniana hoe nafapo ve ny ministère ny tariany ianina dia inona fa zavatra fa no avalan'ny olona ao anatin'izay ka eo zany no hoe araka ny teneninao tao hoe mipiloty any amin'ny piloty mihitsy zany no atao hoe satria mipiloty zany numéro 1 zany raha raisina hoe fitantanandrara pirenena le izy dia any zany no ifatrarany itsikera amin'izao fotoana satria reto ministre reto ane na osoloany impiry eo ary io dia ny ministre araka ny tenenao tao hoe tendrena izy fa rehefa misy rafitra ao ambonin'ireo ministre secrétaire ampanjakan'ireo mbola eo ambony lohany eo dia any zany aloha no tena fototra ilay raha vao ny lohany mihitsy ny tsy manaja lalam-panorenana ahoana moa ny fomba iasan'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement zany hitondra ny fampandrosoana ho an'ny firenena na dia tenenina raha hoe gouvernement mila action mila tonga dia miasa mila mijery fotony hijery fotony ahoanako ny fanajana ny lalana fototra raha tsy voaja ary eo le hoe ny lohany mihitsy na ny pilote mihitsy zany no tokony manome modely dia atao hoe tsy hoe tokony fa hoe tsy maintsy manome modely satria ianao zany no ery amin'ny lohany ery mitirotiriny ery dia mijery daholo manaraka daholo zany ny aty ambany rehetrarehetra dia mety hiteny zao tsika hoe manoloa ahoana zany ny fanoherana zany manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany manoloana an'izany dia fiteny foana moa hoe diversion tsy tokony ho variana amin'ny diversion mihitsy tsika indrindra ny eo anivon'ny vao miteny moa zany hoe fanoherana dia ny rotobe mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM efa nisy an'ireny fehi-kevitra 12 reny ny tokony fatohan'ny mpanoatra hatrany hatrany na inona mety hoe fivoizana ny hoe io indray gouvernement vaovao sy ny sisa ny mpanoatra dia efa mazava matona avoaka reny fehi-kevitra reny dia reny zany no mila amafisina fa tsy tokony ho taitaitra amin'ny resaka diversion tsy mipanoatra fa vahoaka malagasy mihitsy izay mahatsiaro hoe tena sahirana amin'izao fotoana izao dia tsy tokony ho varimbariana misy mantsy ny teny ary nanontaniana mihitsy tamin'ny micro-trottoir ahoana mba fahitanao ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia tena misy ny sasany teny nga mo hita fa dia efa zao ny lahatra tsy mety zay tsy mety zay le zao ny lahatra ka tahoana moa fa dia efa eto zay fa dia efa tsy ity izy ity fa dia efa 8 eo ndray zany ka izay zavatra zay
lasa ohatrany hoe vao maika mamevahana ny tsy fetezana eto amin'ny firenena fa ny mpanohitra moa zany efa mazava iny fa ny tsikera zany dia tsy maintsy atao foana satria araka nytenenina teto hoe tsy rianina rery na rianina rery na izatsy rery no tompon'ity Madagasikara ity fa isika menakavy no tompon'ity ka rehefa mahantra Madagasikara rehefa fadiranova amin'ny Madagasikara dia malagasy zay no tafiditra ao anatiny. Rehefa tsara ny zavatra miseho eto amin'ny firenena dia Madagasikara sy malagasy ray manontolo no maso ny dokadoka any ivelany any. So ihany fa mba misy an'ireny artiste ireny mba manandratra ny hoe maizy azy amin'ny malagasy amin'ny fifananana eran-tany, ny mpanao fanatanjahantena moa ndraindray mba mahomby, ndraindray tsy mahomby. Ohatran'ny Jeux olympiques teo zao tany Tokyo dia misitrisitrika fotsiny sika tsy hita zay zavatra teo satria tsy miankina amin'ny atleta ilay izy fa miankina amin'ny fikarakarana mihitsy. Ny kanja zao tsy mamasina amin'ny retirety nefa mpilalao tsy ampy sakafo zoera tsy mahafaty baolina. Dia ahoana moa zany nefa ny olona ny ivelany mireta ohatran'ny any Munich ohatran'ny any Barcelona dia ny zoera ao anatiny miezaka mafy satria ampy sakafo ao tsara ny tanjaka dia lasa ohatran'ny hoe sanatria hoe andatsa ndray zany ilay etso mirentirenty nefa etso ankilany etso dia misy olona mahantra mitsindroka zordira. Misy zordira maro eto Antananarivo eto tsy teneniko le toerana satria hoe atsena ihany koa ny zon'ireny olony ireny na dia hoe mitsindroka zordira ary izy fa dia misy rem-pianakaviana mitsindroka zordira miaraka amin'ny alika anankitelo. Zany ny zavatra misy eto dia ho antsika zany ohatrany hoe fa mahazatra mandeha ny fiara mandeha ny taxi be dia mijery dia ohatrany tsisy taitra kanefa rehefa tena diniana akaiky ilay izy dia tena efa hoe tena ao anatin'ny tena tsy fetezana mihitsy zany ny fiainam-pirenena ankehitriny ka hoe natenaina zany hoe ahoana moa zany ty hoe fikitiana gouvernement ity dia io izy io mbola karazana diversion ihany na manafaniry fa tsy hoe tena araka ny tokony ho izy no iandrasan'ny malagasy azy ary zay no mahatonga ny olona tsy hita zay moa masona mpanao gazety ry faniry fa rehefa tamin'le mpikambana ao amin'ny gouvernement amin'izao fotoana zao zany fa misy malokendrika raha ohatra zany ianao hoe tena zany tena hoe tena hoe falifaly sy ny sisa fa na ry zareo raha ohatra ny misy malokendrika zany hoe ahoana hoe inona raha ny tena dikan'izany mety hoe zavatra maivana zany fa azo lazaina hoe tena hoe zava-dehibe. Amaranako ny anjarako namana faniny satria fa ao i député Mame Rabendrina dia tia misy sary anankiray aseho antsika. Zay moa no avantage lehibe zany amin'ny télévision takantony ankiova ny radio moa zany dia tsy maintsy tantaraina le izy efa nomaniny namana teknisianina ao ambadika ao. Ny filoham-pirenena Amerikanina tamin'ny fotoan'androny tsisy zay mahafantatritsika fa inga Barack Obama zany tamin'ny 20 izy no niakatra teo amin'ny fitondrana tany États-Unis 2008 dia avy eo izy mbola lany fandronindray tamin'ny 2012 na ny 20 sy 20 dia aseho antsika hoe nanahoana ny atao hoe fizika na ny toetenan'izany Barack Obama zany tamin'izy tonga teo amin'ny fitondrana izany jerentsika hoe ahoana ny atao hoe fijerena azy mivantana fotsiny amin'izao efa ao angam'izay sary zay ry namana teknisianina dia mba aseho antsika aloha hoe ahitantsika hoe manahoana izay olona izay zany tamin'izy vonandray ny fitondrana satria io moa zany dia endrika ivelany ino zany ny filoham-pirenena Amerikanina tamin'ny fotoan'andro zany izy no atao hoe Barack Obama mbola ao anatin'ny heriny tsara mihitsy mbola ao anatin'ny tanjany tsara mihitsy izy teo anatin'ny fitondrana tany États-Unis nandritra ny 2 mandat zany efa taona voalohany sy ny efa taona faharoa fa nandritra n'izay 2 mandat nitondrany nga Barack Obama zay dia ny asa sainy olona io satria mitambesatra ao amin'ny daholo ny hoe fiainan'ny Amerikanina rehetra nisy ihany koa moa ny fanenjehana Andry Ben Laden izay tena nanahira-tsaina nga Barack Obama niala teo amin'ny fitondrana izy satria tsy mahazo milatsaka fa antelony tsony
tsy nananeritreritra izy ndeha okoti lalam-pandrenana ty ohatra ny fahita ty amin'ny tany mantra sy ty Afrika dia hoe mbola andeha hilatsaka anay tsy naneritrerina zany fa hoe fa iolo ny lalam-pandrenana dia ajaina tsy eo amin'ny fitondrana intsony izy dia ity indray ny filoha amerikanina teo aloha zany aseho antsika io izy io tapitra fotsiny volony marita izy hoe ny antitra kanefa izy mbola tanora tsara mihitsy nandritra ny fotoana izay nitondrany dikan'izay dia hitantsika tsara mihitsy hoe rehefa tena hoe mifantoka zany ka tena hoe manao vaindon-draharaha ny raharaham-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka izay hoentina dia tsy maintsy mihita zany hita ety ivelany izay ilay hoe tena hoe avy zanana satria enao dia mpiasam-bahoaka ianao mpitondra ianao dia manompo ny vahoaka fa tsy tompona fa aty amin'ny tany mantra kosa amezana azy dia rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ohatra lasa vao maika mahazo aina be fa le vahoaka mesahirana fa ny any États-Unis tompoko raha inga Barack Obama no raisina ohatra teo teo amin'ny fitondrana izy tena tao anatin'ny heriny tsara niala teo izy tapitra fotsy ny volany satria mieritreritra andro aman'alina ny aso ny vahoaka amerikanina faniry eny ary zany zavatra rehetra resandrina arabe mananjara zany dia manam-porofony amin'ny hoe tsy resaka ataitairana tsy resaka voninahitra akory ny tondrana ny firenena fa tena resaka vocation tena resaka antso lehibe mihitsy ary resaka fitiava-tandrazana miredareda ao anaty anompo vahoaka raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia entika ataitairana fotsiny ihany nentin'ilay fitiavam-boninahitra sy ilay tsirom-pahefana nandalo dia eritreritra hoe alao toazomina hofikirana ty fahefany ty dia zao ny zava-misy mandeha any amin'ny tsy lalan'le firenena ary miatotika amin'ny fahampiteny ary mitotongana amin'ny fahatotongana n'ilay firenena hitantsika amin'izao fotoana izao raha ihany namana député Mambrabendrina isika satria mbola ho lavalava ny adevitray mirahalahy amin'ity raharaham-pirenena ity fa misy namantsika moa zany zay manaraka atsika tsy tapaka mihitsy dia adintsika kely tao anatin'ny kokoa tena maro be izy ireo no manaraka atsika any manjakandrina any amin'izao fotoana izao dia anaovana kokoa atsika ao manjakandrina ao isika ny anjozoro be mampitaraina anareo tokoa ny lalana amin'iny 23 iny tonga aty Andrepamaky mandalo Mangamila mandrapatonga ny anjozoro be inona fa ho fantatra zay tompona andraikitra mahafantatra azy izany lalana izany satria amin'ny akabeany dia saika tsy voateny mihitsy iny lalana iny amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny zay mandalo any aminay Tansaky teo fa saika varina atsika lalam-pirenena voalohany faharoa fahaefatra fahafito fahadimy kanefa dia misy anko zay tena hoe fijaliana vahoaka zay tena mamboly vary ary misy tatsa zay tena manao ny aintsy io zavatra amin'ny asa fambolena eto Madagasikara miazo amin'iny anjorobe iny anjaran'ny tompona andraiky mpanjakana no mahafantatra zay tokony ho fantarina satria lalana ny godana nafinaritra izany teo aloha saingy eo foana moa ny hoe tsy misy ny fikojakojana ny lalana dia saika ambina amin'ny zavatra ny faritra ireny matetika dia ho an'ny distrikana faritra Nalamanga dia ny distrikana Anjorobe distrikana Kazobe distrikana Andramasina dia saika ambinambina amin'ny fandehan-draharaha amin'ny fotodrafitrasa indrindrandrindra ny amin'ny lalana ny tena tiantsika resahana kokoa ho antsika menakavy zany ho any amin'izay faritra rehetra zay ny Andrepamaky rehetrarehetra iny hatrany Ambotseheno rehetrarehetra any misy peno atsika Sadabe ny Akazondandy miaraba atsika rehetrarehetra Ambohibao Sud ny aty amin'ny commune Beto ny aty Manjakandrina any amin'izany Andranovao Ambohitrandriamanitra maro be raha ho tany saika eto dia tsy ho vita satria dia misy piaino atsika any amin'ireny commune rehetrarehetra ireny fa ndresandrina rabe mananjara moa ny resaka gouvernemanta sy ny fitantanana dia zany no ifatohan'ny adevitray mirahalahy amin'izao fotoana izao miaraka ny député Mambrabendrina satria io ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao tamin'ny fananganana ny gouvernemanta voalohany tany amin'ny volana Janoary sy ny volana Jolay 2024 dia nametraka tsara le fitondram-panjakana hoe tena asina ny fitsitsiana hitondra vokatra makany voaka zay endrika ny fitsitsiana zay dia ny angan'ilay
fitondram-panjakana ny aminy hoe hofoanantsika ny antenimeran-doolona ary rehefa nilazan'izay heviny zay ny fitondram-panjakana dia netiny teo amin'ny palais des sports tamin'ny 2024 zay etaeta handravana ny androm-panjakana lolo Madagasikara zay satria nambara ny fitondram-panjakana fa mandany voly zany ka rehefa foanana ny androm-panjakana lolo Madagasikara dia antenimeran-doolona marimarina kokoa fa loolona moa zany reo nomena andraikitra ao anatiny ka rehefa foanana zany antenimeran-doolona zany ny vola azo am'zany dia hanatanterahana université hanaovana parc solaire sy hanaovana fotodrafitrasa toy ny lalana izany satria vola amina miliara ariary maromaro no teti-bolam-panjakana ao anatin'izany antenimeran-doolona izany de tataka izay ihany koa ny endriky le hoe hahena ny isan'ny mpiambana eo anivon'ny gouvernemanta mba hahafahana mamatsy vola any amin'ny sehatra hafa mba hahafahana ihany koa manao fampandrosoana amin'ny sehatra hafa dia nitehaka ny besomaro ary nieritreritra ny besomaro hoe zany ahay satria ny politique de l'austérité zany dia ilaina aty amin'ny tany mahantra tahaka itsika ary amin'ny tany mandalo crise zany tany amin'ny taona 2020 isika tany amin'ny janoary sy ny volana jolay tanoany dia 2020 na 2020 tanoany ireo ministra mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta mbola nitambatra tamin'izany ny teo anivon'ny aménagement du territoire de l'habitat et des travaux nitambatra tamin'izany fotoanandro zany ny éducation nationale sy ny enseignement technique nitambatra tamin'izany fotoan'izany ny ministère ny agriculture ny élevage sy ny pêche natambatra tamin'izany fotoana zany ny ministère ny énergie de l'eau et des hydrocarbures natambatra tamin'izany fotoana zany ny ministère ny transport tourisme sy ny météo ary natambatra tamin'izany fotoana zany ny ministère ny industrie ny commerce sy ny artisanat zay le fotoka FDB hoe dia hanao politika pitsitsina lay fanjakana mba hahafahana maka na mametraka na mitondra fampandrosoana amin'ny endriny vaovao ka fehezina aloha ny etra na ny ceinture ho an'ny fitondram-panjakana ka ny vola zay tokony hanodinana am'ireo raha ohatra ka zaraina le ministera de mba hisy hanaovan-javatra hafa kinanjo rotona taty aoriana hitantsika amin'ny zava-misy ny ministère ny aménagement du territoire ohatra dia anjara telo mihitsiny tamin'ny 20 aogositra teo nitazoma ho ministère ny aménagement du territoire ray fotsiny ihany de lasa départementa ray iny niaraka tamin'ny fananantany ny resaka habitat dia nomena secrétaire d'état zany ville nouvelle sy ny habitat izany na ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana ary ny travaux publics zay niaraka tamin'izany aménagement du territoire zany de nomena départementa vaovao zany hoe le natambatra telo tamin'ny jolay 2024 ny zaraina telo aogositra 2024 ny éducation nationale sy ny enseignement technique efa nzaraina izy taty amin'ny aogositra na janvier 2024 de iny hitantsika iny mbola nitoizany zay fitsinjarana izay mbola misy adevitra mikasika an'izany enseignement technique zany raha ny olona nitendrena ao anatin'izany resantsika eo zay rehefa aveo ny taty amin'ny agriculture ny élevage sy ny pêche zay natambatra tany amin'ny jolay 2024 député Mamrabendrina de nizaraina roa indray am'izao fotoana zao ary mbola napina vice ministre zay ao anatin'izany fiompiana zany hoe notazoma zany lay agriculture sy ny élevage zany hoe fambolena sy fiompiana lasa départementa ray manokana izy am'izao fotoana zao ny resaka pêche de lasa départementa ray manokana izy am'izao fotoana izao ary ny resaka fiompiana ihany de nomena vice ministre manokana indray am'izao fotoana zao zany hoe vakina telo zany iny départementa ray lehibe iny zay natambatra tamin'ny jolay 2024 ny énergie ny eau ny hydrocarbure dia nizaraina roa indray am'izao fotoana zao ny énergie sy ny hydrocarbure zany no natambatra
ny eau na ny rano dia départementa ray manokana ary ny eo anivon'ny transport tourisme sy ny éthologie dia nysaraina rondray amin'izao fotoana izao lay nitambatra tamin'ny jolay 2024 nysaraina rondray aty amin'ny 2024 tamin'ny alahady teo dia ny transport zany sy ny météologie mitambatra fa ny tourisme dia nasaraka manokana zany tsisy départementa miaraka azy akoatran'izay hoe tourisme zany farany ny mika moa zany dia ministère ny industrie ny commerce sy ny artisanat dia lasa ny industrie sy ny commerce ihany ary ny consommation ndray izy amin'izao fotoana izao zany hoe ny industrie ny varotra sy ny fantsifana zay ndray zany départementa amin'izao fotoana izao dia ny artisanat sy ny métier zany na ny atao sy ny asa tanana dia départementa mitokana mihitsy reo no asa tanana vaovao ty fitondrana Andry Rajoelina nanomboka tamin'ity aogositra 2024 ty manitsika no miteny an'izany resahantsika zany mba ho fantatsika vahoaka malagasy ny amin'ny hoe raha ny teny ny fitondram-panjakana fa tsy vahaolona tsolo ny hisina ministera betsaka mba hahafahantsika manao politika pitsitsiana dia niverina tamin'ny teniny izy aty amin'ny volana aogositra 2024 ka nanao famakina vaovao ndray reo départementa zay natambana dia tsy mba hentsika tamin'ny kabary nataon'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sy prime ministre mihitsy hoe inona ny motivation na inona ny raison antony namakina ndray an'ireo ministera reo dia lasa ny saitsika député Mambrabendrina hoe ao anatin'ny tetezamita ve isika amin'izao fotoana izao ny mampiavaka kely fotsiny amin'reto départementa ireto dia tsy misy lay départementa ny relation avec les institutions zay izany dia ny foronina tao anatin'ny fotoanany tetezamita fa rehefa mijery an'ireto firafitry ny ministera ireto isika dia mahatsiaro mihitsy ny fisiny zany ohatra tamin'ny tetezamita dia nisy ny jeunesse nisy ny sport misy ny loisir dia ny sport mitokana ny jeunesse loisir départementa mitokana satria tsy maintsy namorona seza mba hahafahana mameterana an'ireo mouvance tamin'izany fotoana andra fa rehefa mijery amin'izao tsika lay ministera 2 dia gaga sy talanjontsika hoe fa ngatsika mbola ao anatin'ny fotoana ny tetezamita indray no mamaky an'reto départementa ministérial zay no lazay ny fitondram-panjakana izy ihany fa sy tao anatin'ny politika taty ivelany akory no namorona izany na nisy fanerena hafa akory ny teny azy hoe vakio le ministère fa aminay pony namakiny indray amin'ireo départementa ministérial reo dia mampime ao anatin'le izy dia hoe antony-javatra inona koa no mbola namoronana an'reto vice ministre ireto na ministra lefitra ireto dia ositsika hoe fa nga mbola mieritreritra tetezamita tamin'ny fandalovan'Andriamatoa Francemanina teto Madagasikara nitondra fanelanyelanana zay vice ministre ny raharaham-bahiny afrikanina tatsimo zany no reny Madagasikara tamin'izany hoe misy vice ministre ny raharaham-bahiny eritrereto ane vice ministre ny raharaham-bahiny no mandamina ny raharaha Madagasikara vice ministre ny afrikanina tatsimo nandritra fotoana ny tetezamita dia ositsika hoe mba be fangalatahaka koa le fitondram-panjakana raha izany satria ve nahita vice ministre any amina firenena anankiray dia mieritreritra fa mety aty Madagasikara zany efa nanandrana nanao vice ministre tamin'ny volana aogositra 2024 ty fitondram-panjakana ity vice ministre ny nouvelle ville sy ny habitat fa na ny anarany aza tsy tadidy mivoaka malagasy na ny zavatra nataony ara tsy fantatry ny voaka malagasy dia zao ndray tompoko lasy tompoko avy dia vice ministre telo ndray ny ao anatin'ilay gouvernementa dia zay ny antony antsika mametraka fanontaniana hoe antony-javatra inona loatra no namakina an'reto départementa ministérial reto satria rehefa mamaky départementa ministérialy tsotra be mitombo zany hitetim-bolam-panjakana lalina ao anatin'izany fa mametraka fanontaniana ihany koa tsika amin'reto vice ministre reto hoe aiza ho aiza amin'ny loady finance no isiny zany a tetim-bolam-panjakana esan'izany ohatra inona ohatra ny tena metrahana an'izany vice ministre misahana ny fambolena izany zay ao anaty ministère amin'ny fambolena sy ny fiompiana vice ministre misahana ny fiompiana azafady indrindra tompoko
zay eo anatin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Inona ny mahasamihafa ny asa ho ataon'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana sy ilay vice-ministra misahana ny fiompiana? Inona ny mahasamihafa ny asa ho ataon'ilay ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena raha mametraka vice-ministra misahana ny tanora? Petratsika zany. Inona ny mahasamihafa ny asa ho ataony eo anivo ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy MED zay mifanafoezana azy sy ty vice-ministra ny fandrakofanala ity nefa dia ao anatin'ny départementany zany. Fatatsika ane teo anivon'ny jeunesse et sport hoe direction tsotra izany resaka tanora izany, direction promotion de la jeunesse, nakarina ho direction générale ny jeunesse, de zao ndray nomena izany vice-ministre izany. Tsy ampy ve ny direction générale iny anivo ministère sa anton-javatra manokana ka ilaina an'le représentativité na fisolotenany eny anivon'ny faritra ka tsisy ny toerana ametrahana an'ireny olo ireny satria efa mieritreritra fifodianana le fitondram-panjakana lay filoham-pirenena hibriguer 3e mandat raha ny logique fa 2e mandat izy raha ato amin'le lalàna dia ositsika hoe hafahafa ihany zany rehetrarehetra zany. Resaka mandat moa teo rena arabe mananjara fa amin'ny fotoana manaraka ho resahantsika hoe taiza ho aiza ny fahampitehan'izao tontolo zao indrindra taty Afrika rehefa midongo sy manovanova lay filoham-pirenena zay mahazo an'ilay goude pouvoir izay na tsiron'ilay fahefana alasany Ouattara io dia nikitika lalam-panorenina mihitsy mba hahafahana mibriguer 3e mandat. Nefa rany tsy maintsy nyresaka tamin'ny Laurent Gbagbo isenina bre fatatsika antsady mandany fitsarana mivaivay isenina bre amin'izao fotoana izao. RDC tamin'ny alalany Joseph Kabila ibriguer an'izay mandat izay ary nikitika lalam-panorenana fa tratry ny tervamanta dia voatery nanao allié tamin'ny teny Tshisekedi. Ary fatatsika ny zava-misy mbola tsy voalamina amin'izao fotoana izao, mbola resahantsika amin'ny fotoana hafa zany satria afaka miresaka raharam-pirenena sy ny raha-iresa-pirenena isika raha ohatra ka ampy ny fotoana iresahantsika zany. Fa matotsika miresaka lafin-javatra oatra zao dia osika hoe misy mahazo an'le tsirom-pahefana ka tsy mahafantatra tsony ny zavatra ametrahany tongony sy ny zavatra resahany vavany any ka midona amin'ny poto, midona amin'ny rindrina le izy. Tsy diso ny filazantsika raha miteny hoe sary-piterahana namoaka zaza sampona lay fitondram-panjakana tamin'ny alahady teo. Zava-misy mametraka izany. Tsy isika na izany lafin-javatra izany fa ny zava-misy mametraka izany. Dia zao ndray zany zao mandeha ny hoe ay ve misy ministra tsy mahiteny gasy. Adevitra anie zany tamin'ny andron'Andriamatoa Deratsiraka anie misy ministra ny fanotanjahantena ministra vehivavy fa tsy nahiteny gasy za ministra izany. Ary tena adevitra betsaka mihitsy hoe ahoana no ahafahany manao communication amin'ilay olona iseraserana satria nahazo baiko fidina ifotony kanefa na izy ary sasahirana ny teny malagasy. Ambaran'ny article 4 ao anatin'ny constitution zany ny langue malagasy no langue nationale. Resahany zany fa tsy isika mamorona zany. Dikan'izany farafahakeliny eto Madagasikara le fanjakana misy anao tokony andraiky mpanjakana eto Madagasikara ianao tokony ho vefehanao ny teny pirenenao toko lasy toboko vavy. Petsaka zavatra azo resahantsika fa iverintsika fa manokatra adevitra mampahafantatra ny zavatra tokony ho fantatry ny sainy tsiraray zany mba tsy hinana amam-bolony amin'izao fotoana izao. Dia raha resahantsika amin'ny saina tsy miangatra amin'ny maso mijery mahitsy dia hoe sadasada-pananganana lay gouvernemanta. Vao niteraka dia zaza sampona ary nabe adevitra teo anivon'ny fiarahamonina ny momba azy. Ary rehefa mahabe adevitra teo anivon'ny fiarahamonina ny momba azy dia azontsika antoka tsara député membre Rabendrina fa sarotraritra ny ahazoana vokatra raha ity gouvernemanta ity député Mamy Rabendrina. Miaraba fanira zafy manatany dia miaraba antsika rehetra koa mpanaraka ny fandaharana miara-manonja isan'andro miainga avy eto amin'ny MBS ary
azony rehetra rahana ihany koa amin'ny radio mataraky ny efa nambara teo a mahenika ny firenena ray manontolo sy izao tontolo izao mihitsy. Miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra sy ny mpiara-miasa eto amin'ny fandarana miara-manonja. Roa andro zay 420 ora zay no napafana be an'ity vaovao ty 720 ora napafana an'ity vaovao be ty araky ny voalaza tena tsy mbola nisy fanoloana mpikambana anatina gouvernemanta na be resaka ohatran'ity angambany tao hatramin'izay nisy ny fikarakarana ny raharaham-pirenena na be resaka satria na ilay fanovana azy mihitsy aza dia efa azo lazaina hoe nisy tantara ray manontolo mihitsy tao aloha tao izay niedikevitra miainga avy aty amin'ny commentaire ny vahoaka miainga avy aty amin'ny fomba fijery mpanara-maso ny toedrara miainga avy aty amin'ny akolafy hafa izany fomba fijery hafa zany zay samy efa resy lahatra hoe efa ela ny tokony natao io fanovana ny gouvernemanta fanovana gouvernemanta mihitsy moa zay ny tena no eritreretin'ny maro fa sahaza ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao kanefa zao ny zavatra misy ny fekevitra navoakany rodoben'ny mpanohitra ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara aza moa tamin'ny fikaonan-doha nasionaly zay natao dia efa niany amin'ny mpitondra faratapony mihitsy zany hoe efa le rafi-panjakana ilay endriky le republika fa efatra mihitsy no efa hita hoe tsy izy ary tsy mahavaolana ary tsy sahaza ny firenena tsy sahaza ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka nahatonga ny hoe ny mpitarika an'la republika mihitsy ilay filohan'ny republika mihitsy no efa tokony tsy hoatsony tao anatin'izany fehikevitra izany ka tsy gagytsika raha 720 ora teoriana mbola zany ny zavatra misy ary mbola samy mamakafaka hoe ahoana tokoa moa zany ny tena endrika sy ny mety ho paikady napetraky ny filohan'ny republika sy ny prime ministre tamin'ny nananganana nyty gouvernemanta ity tamin'ny nametrahana ny reto mpikambana vaovao atao anatin'ny gouvernemanta teo reto zao be dia be ny zavatra voalaza hatramin'izay fa ny azo lazaina dia zao tsy mahavaly ny filana sy ny zavatra nandrasan'ny firenena amina vanim-potoana iainan'ny firenena salam'izao ny endrika sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tsika tsy hiditra amin'ny olona tsirairay avy tsy te hiditra amin'izany tsika na dia any ambadika any ary amin'izao fotoana izao mandeha ny resaka miresaka ny olona tsirairay avy zay mandrafitra an'io gouvernemanta io fa andeha tohizantsika ihany lay faniry lay resaka ny teneninao teo ny amin'ny endriky lay gouvernemanta amin'izao fotoana izao sy ny tsy fahampiny ny fiomanana averiko fa tsy zavatra voaingana akory no nisy ny eritreritra hoe tokony efa iovy gouvernemanta io fa efa mbolana maro kanefa zaya na natao daholo zao karazana sary mihetsika isan-karazany zao natao daholo zao karazana fomba rehetrarehetra amoahana antony ahafahana n'ilay gouvernemanta manovan'ilay gouvernemanta aingana zao fantatsika tsara fa navoakatra amin'izany hoe nomena 3 andro mpikambana amin'ny gouvernemanta 3 andro zay fantatsika fa filambotsiary eo amin'ny fanatanterahana asa raha miohatra amin'ny zava-misy efa niainan'ny firenena sy niainan'ny vahoaka tao anatin'izay volana maromaro fara zay fa nitady antony andravana an'ilay gouvernemanta fotsiny amin'izay mba tsy hoe tratra n'ilay tosika avy aty ampamakafaka tratra lay atao fanakianana avy aty amin'ny ankolafin'ny fanoerana ka ireny no anery ny tompona andraikitra voalohany eto anivon'ny firenena iroso tamin'izany fanavaozana ny gouvernemanta izany dia endrika anankiray manahirana mijery azy amin'io gouvernemanta vao mitsangana amin'izao fotoana izao io ary ilay hoe naparitaka be le ministera tsy iverenako tsony ny voalazany faniry razafy manatany sy rina rabe mananjara teo mikasika ny hoe tokony ho nampiana sa tokony najanona tamin'ilay teo ny isa ministera sa tokony nahena mihitsy raha ohatra ka politika fitsitsiana no hita fa sahaza amin'izao fotoana izao ary raha ohatra ka mifanohitra tanteraka amin'ny paikady sy ny politika no eritreretin'ny mpitondra fanjakana 2 taona lasa
ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Tamin'izany fotoana izany raha azo lazaina hoe mbola misy azo nijerena kely ny zava-misy teto Madagasikara, ny ara-toe-karena indrindrandrindra sy ny ara-tsosialy. Dia efa zany ny fomba fijery mpitondra fanjakana hoe ahena arak'izay azo atao nisy ministera. Tamin'izany fotoana izany nisy fotoantsika teto tapabolana roa tokom-bolana lasa zay namoaka tarehimarika mihitsy hoe takininona ny tarehimarika zay azo anomezana famantarana sy fitsarana ny toe-java-misy ara-toe-karena sy ara-tsosialy teto Madagasikara tamin'ny taona 2014 nandraisan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny raharaham-pirenena takininona ny tarehimarika tamin'ny taona 2014 ary takininona ny tarehimarika amin'izao fotoana ifampiresahantsika izao. Dia rehefa mijery ny flèche-tsika na ny courbe dia tsy mitsahatra midina sy mitotongana io tarehimarika io. Izany no ilazantsika fa miaratsy lavitra noho ny tany amin'ny roa taona sy tapany lasa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka raha tany amin'izany roa taona sy tapany lasa zany tsika nieritreritra ny fitondram-panjakana hoe anery etra, anery fehikibo. Hoy fa ifanira zafy manatany teo. Raha ohatra ka vao tsy niakatra mihitsy ireo tarehimarika ireo tao anatin'izay roa taona sy tapany izao, nahoana no izao indray vao amafy akibo. Mamafy akibo satria voalaza teo mitombo nisan'ny ministra, mitombo nisan'ny ministera. Ngamba tsy mbola nisy vice ministera maro sala amin'izao tatoato. Mitombo nisan'ny sekretera mpanjakana ao anatin'ilay izy. Ary rehefa mitombo ireny, mitombo nisan'ny kabinetra, mitombo nisan'ny mpiara-miasa amin'izy ireny. Rehefa jerena nefa reny rehetrarehetra ireny ao anatin'ireny misy zavatra azony leferina. Ohatra iresaka an'izany ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena zany tsika nanaovana ministra lefitra anankiray mitokana mihitsy ny tanora. Kanefa tanora sy ny fanatanjahantena fotsiny sahan'le ministera. Tsy misy mahavalo amin'ny fanontaniana mihitsy hoe inona mety ho atony afa-tsy hoe fanomezana toerana. Fa asa natale général zany any anivon'ny ministera no nomena toerana ministra lefitra. Toy izany keo ny amin'ny ministeran'ny agriculture sy ny élevage. Tsy misy afa-tsy ireo département anankiroa ireo no arafitra io ministera io, kanefa dia nizaraina roa. Inona tsony zany no ataon'ilay ministra tena tompo-toerana ao anatin'ilay izy? Ny fambolena fotsiny sisa. Satria fiompiana efa nomena ilay ministra lefitra izay voatery ananganana kabinet ray manontolo mihitsy satria manana ny satany mpikambana amin'ny gouvernement izy. Ary raha tsy ny tena manaitra ao anatin'ilay izy fanira zafy manatany ilay ao anatin'ny secrétariat d'État, sekretera mpanjakana, misy an'ilay mahakasika ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao. Tsy mbola asa raha mahatsiaro ianareo fa za manokana tsy mbola nahita sekretaria mpanjakana ahoana moa zany ny filaza izay rattaché mivantana any amin'ny fiadidinan'ny repoblika. Kanefa ny ministera eo amboniny ministera tsotra, le ministera fe azy. Zany hoe midiky zany. Fa voalohany mbola eo ilay finiavana hamorona toerana fotsiny, hamorona kabinetra ray manontolo, hamorona endrika ministera io nge sekretaria mpanjakana ilazana fa ministera ihany ny fomba fiasany eo amin'ny ankapobeny e. Eo zay mba ahafahana mametraka asa. Mety zay ngamba faniriny no valikafatra ho an'ireo mpikambana anatin'ny antokony ny voany ny poiran'ny filoham-pirenena mba ahafahana manome toerana an'ireny mpitolona sy mpikatroka rehetrarehetra ireny. Mety ireny angamba no endrika fa dia gaga tsika mahita hoe secrétariat d'État auprès de la présidence de la République. Zany hoe raha tsika izay fomba filaza zay dia tsy ho voafehan'ilay ministera reniny mihitsy io sekretariat mpanjakana io, satria io tonga dia mivantana any amin'ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny fifehezana io. Inona ahoana ny endrik'ilay hiérarchie, ahoana ny endrik'ilay organigramme ao anatin'ilay gouvernement aterak'izay fanendrena zay natao zay. Sa ve hoe mbola manohy an'ilay resantsika ihany io ny amin'ilay hoe
fifehezan'ny fiadidinan'ny repoblika ny fahefan'ny mpanatanteraka rehetra de lasa miara-mizotra amin'ilay endrika fametrahana le direction générale chargé des projets présidentiels zay efa nresahantsika teto hoe tsy hita mihitsy hoe inona ny antony anaovana an'io any projet présidentiel zany atao hoe vinan'ny filohan'ny repoblika ary ny mpanatanteraka ny vinan'ny filohan'ny repoblika de ny gouvernemanta ny ministra rehetra mandrafitra ny gouvernemanta fa nahoana no misy tetikasa misy asa ny gouvernemanta tsy tafiditra ao anatin'ny vinan'ny repoblika vinan'ny filohan'ny repoblika zany fa misy ireo natao hoe tafiditra ao anatin'ny vinan'ny repoblika de tatanana manokana amin'ny alalan'le direction générale eny amin'ny présidence de la république de esotsika mahita hoe ity secrétariat-mpanjakana zay misahana ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao ty de mifandray mivantanany fa sady tsy ho ambany fahefan'ny lay ministère ny aménagement du territoire io zany no ho votsitra ihany koa eo ambany fifehezan'ny lehiben'ny gouvernemanta fa afaka mitsorika manana lalana mivantana eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika satria anina metrahana azy ao anatin'ilay rafitra de mametra-panontaniana foana tsika efa niry hoe zavatra tena hoe petatoko ve no nametrahana lay rafitry ny gouvernemanta sa tena misy kajy miafina any ambadika any maninona io resaka habitat sy nouvelle ville io rehefa zay tiana ametrahana azy maninona io raha tonga de napetraka fotsiny nametrahana rafitra hafa tany anivon'ny fiadidinan'ny repoblika tany rehefa zay ny tiany fa tsy nalefa ty anivon'ny gouvernemanta de am'izay miavaka tsara eo mason'ny mpitazana miavaka tsara eo mason'ny vahoaka no hoe ny akoatran'io zany de tsisy ifandraisany na hoe tsy zava-dehibe eo mason'ny fiadidinan'ny repoblika zay ny endrika fanampiny miohatra amin'ny zava-misy hitatsika tao anatin'izay roa andro fara zay faniry Razafy Manantany ka amezantsika azy hoe ilay endrika nametrahana n'ilay rafitra vaovao anivon'ny gouvernemanta dia tsy tsisy lojika arahany mihitsy fa dia natao fotsiny haminona afo zay ngamba no ilazana azy eo amin'ny lafin'ny politika sy ampitonitoniana ireo mpiara-mikatroka izay efa somary mitabataba taty ivelany efa hitapoko hitam-pirenena ny lamba maloto tany anatin'ny tany de zay no endrika ny entina namahana azy fa endrika anankiray amin'ny lafin'ny teknika iresahantsika n'lay tsy fetezana eo amin'ny fanaparitahana andreo ministera maromaro reo de ny endrika tetibola tsika mahalala tsara moafo efa ela efa volana maromaro no tokony novaina io gouvernemanta io fa eo amin'le hambo diso toerana teo amin'ny tompony andraikitra tokony anatanteraka an'izany fanovana izany aty amin'ny volana aogositra dia tena volana aogositra zany hoe vao manomboka misy ara mbola am'izao fotoana iresahantsika zao any anivon'ny androm-panjakana sasany any mbola tsy afaka ampiarina akory ny tetibola-panjakana zay nasipanitsiana zay nankatoavin'ny parlementa rotonta tamin'ny fitoam-pivoriana ara-potoana farany teo zany hoe mbola miitsoka ny fampiasam-bola sasany any anivon'ny ministera sy ny androm-panjakana any vokatr'izay zavatra zay de efa tonga indray ty ministry ty fanavaozana rafitry ny gouvernemanta ity anelingella n'izany fametrahana ilay fanitsina nentina teo amin'ny tetibola-panjakana farany teo zany zava-misy iainany zany ny dikan'izay satria ny fomba fiasa tsara ho fantatry ny be sy ny maro ihany fa lany tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany teo iny ny fanitsina nentina hiatrehana ny tapany farany tapany faharoa amin'ity taona ity eo amin'ny tetibola-panjakana eo mpanatanterahana zany ny ministera tompony andraikitra amin'izao fotoana zao ka mahatonga ny any anivo ministera sasany sy any anivon'ny androm-panjakana sasany tena miitsoka ny fampiasam-bola amin'izao fotoana zao tonga nefa ty rafitra vaovao ty zay tena manova tanteraka ny filana ara-tetibola eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana na ninony ty raha tamin'ny fotoana tokony nilana azy inona le fotoana tokony lana azy tamin'le fotoana tena
efa tena natsapana fa misy krizy ny firenena krizy amin'ny lafiny be diabe raha tamin'izany napetraka ity rafitra vaovao ity talohany raha ohatra ka tena mitsinjo lavitra mpitondra fanjakana izay lay hoe mitatana firenena dia mila mitsinjo lavitra raha tena mitsinjo lavitra ny mpitondra fanjakana talohany nanaovana ny fankatoavana ny fanitsiana tamin'ny tetobola hitantanana ny firenena ho amin'ny taona 2024 no tokony natao ity dia afaka miasa araka ny tokony ho izy ireto endrika ministera zay napetraka reto fa zao ny zavatra misy zao amin'izao fotoana zao dia andeha indray ny gymnastika sy ny atsangolo batita isan-karazany amaranana nyity taona 2024 ty amin'ny fanatanterahandreo ministra vaovao sy ministra lefitra sy sekretera mpanjakana vaovao rehetrarehetra reo ny andraikina tsika moa fa samy mahalala fa na ny filohan'ny repoblika ara tamin'ny fotoana nanaovan'ny fanambarana farany tamin'ny firenena andro maromaro lasa zay dia efa nilaza fa ministra vaovao zany mila 3 volana efa bolana zay vao opérationnel zay mihitsy fiteny lazany azy dia samy mieritreritra zany samy mahitsitsika fa miampy an'io olana raha tetobola zay tsy mifandraika amin'izao endrim-pitantanana amin'ny trango zao io miampy an'izay fahatsapan'ny filohan'ny repoblika zay fa mila 3 volana efa bolana ny mpikambana amin'ny gouvernement anankiray vaovao zay vao opérationnel miditra any amin'ny taona 2024 antsika fa nirina zafy manatany any miditra any antsika zay vao azo lazaina hoe misy atao reto ministra reto fa mandra-patonga an'izay dia asa inona ny lazantsika azy niodikodina eran'ny tanàna sy ny sisa fotsiny taona 2024 zany nefa raha vao migadona dia efa heritaona sisa heritaona stapany eo sisa dia efa tonga ny fotoam-pifidianana sy ny sisa isika nefa amin'izao fotoana izao efa samy mahita fa efa ao anatin'ny cycle électoral tanterakitsika raha ohatra ka ny tetiandro ny fifidianana fantatra ny fampiresahana dia mamaly an'ilay resaka sy manohy ny fanadiadiana efa natao hoe tena zay tokoa zany ity zavatra ity tsy ilay fitsinjovana ny fanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka no tanjona tamin'ny fametrahana an'ity gouvernemanta ity amin'izao endrika misy azy zao tsy ilay famana ny krizy maro sosona krizy ara-toekarena krizy ara-tsosialy krizy ara-pahasalamana tsy famana an'ireo ny tanjona fa fiomanana ara-politika amin'izay cycle électoral izay efa tsy azo iodivirana izay dia tsy gaga tsika efa nirina zafy manatany raha ohatra ho avy indray ny fotoana anaovana ny tombanezaka amin'ny fiandohan'io taona 2024 ho avy indray ny fotoana ifampiresahan'ny parlementa sy ny gouvernementa iny moa raharahana andavanandro iny dia resahako foana dia hiala bala sy ibolila indray mpikambana amin'ny gouvernementa tsy ety ifanatrika amin'ny mpikambana amin'ny parlementa fa hitady ny hevitra rehetrarehetra tsy ifampiresahana tsy anakola zaina ireo ministra vaovao reo zany raha ny fomba fijery amin'ny filoham-pirenena manomboka izao patonga ny farany taona tsy misy ninina azo ny anaovana tatitra eny anivon'ny anteny miera sy eo anivon'ny lehibe zay nanendry azy akory efa ny lehibe no efa mahatsapany dia ho hitantsika hoe inona no vokatra amin'ity fomba fiasa ity fa mampiseho ny tsy fahavononan'ny rafim-panjakana rehetrarehetra mitantana indrindra eo amin'ny fahefanam-panatanteraka hamany olana misy eto amin'ny firenena izany za tsy mihino hoe tsy mahalala amin'ny fisian'ireo olan'ireo mpitondra fanjakana fa raha tena izany tokoa dia ozy aho hoe loza tena loza ny zava-misy eto Madagasikara fa le finiavana mihitsy hoy zahay no tsy ao anatin'ny zay ny finiavana tsy ao anatin'izay araka ny nambarany député Mamera Bendrina teo fa raha iverenantsika ny adevitra an'resahany teo anatin'izay ny finiavana izay dia ozy tsika hoe lay fitamatamana fanimban-javatra lay fahavotsavutsana ao amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena dia mahapotika zavatra maro ary mitarika fahavoazana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ireo ministera zay ny zarana roa ohatra ary nanomezana vice ministra dia fatatsika ny amin'izany hoe mbola adevitra be zany tompolasy tompivavy ny amin'ny fitsinjarana ny piasa ao anatin'izany ministera zany raha izay fanambarany député Mamera Bendrina teo koa dia ny amin'ny hoe tetobola hiasan'izany sy
ireo a departemanta vaovao zay ny foronina ireo. Ary fahatelo ao anatin'izany ihany koa de hoe tsy maintsy mbola hametraka ny stafiny mpiara-miasa aminy ireo a ministra tsirairay avy ireo. De miverina Andriamatoa filohan'ny Repoblika ihany mamaly ny tenany hoe 3-4-5 mois vao opérationnel ny ministera anankiray ao anatin'ny fandroana ny mpikamana ao anatin'ny gouvernement. Dikan'izay zany apozina ho verindray le efa bolana ambony raha izao trangan-javatra zao ny resantsika. Mangony fotsiny le hoe tsy voasoratra ao anatin'izany teti-bola-panjakana izany ny famoronana anreto departemanta samy hafa ireto. Amin'ny endriny zany resantsika izany. De ny zavatra hitranga zany de hoe gouvernement budgetivore na hinam-bola-panjakana fotsiny ity gouvernement ity fa tsy gouvernement d'action araky ny resahan'ny filohan'ny Repoblika sy ireo mpanohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. De ny azontsika ambara de hoe tsy mbola nisy teto Madagasikara nandritry ny 90 taona tokoa Andriamatoa filoha, zany hoe ao anaty krizy izany no mampitombo dépense na mampitombo fandaniana ny fitondram-panjakana. Ao anaty krizy no mampitombo fandaniana ny fitondram-panjakana. Fa ny lojika de hoe rehefa ao anaty krizy de mampiena ny fandaniana takiny zavatra miainga ao anatina tokantrano iray zany. Rehefa miaina krizy ny tokantrano iray efa naka ohatra an'izany tsika ny fitantanana ny fiainana ny firenena ity hoe rehefa bokatrosa ny tokantrano iray, tsy bokatrosa maromana kokoa fa rehefa sahirana ny tokantrano iray tsy manana vahaolona ankoatrany hoe hitrosa izy mba ahafahany mivoaka anatin'ilay olana lalovany zany. Mety ho bokatrosa izy fa zao mieritreritra izy manao hoe mba hanana fanantenana ka raha mahay mitatana ny trosa zay ny trosay koa de mety ho tafavoaka. Fa raha tsy mahay mitatana de ho bokatrosa ary efara amina zavatra hafa izany trosa ataony zany. De zao ny zavatra iainantsika. Raha ao anaty krizy ny tokantrano iray de mampiena ny fandaniana no ataony fa tsy mampitombo ny fandaniana. De isika eto Madagasikara zany no hafa kely indrindra. Isika moa zany député Mamorabendrina dia hafa kely indrindra foana amin'izay firenena rehetra eto ambonin'ny tany amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra fanjakana. Hafa kely tsika amin'izao fotoana izao satria firenena mbola ao anaty krizy na ara-politika, na ara-sosialy, na ara-pahasalamana, na ara-ekônomika de ny zavatra ataon'ny mpitondrantsika mampitombo ny fandaniana. Fandaniana zay tsy voasoratra mihitsy ao anatin'ny sorabola. Ary zay no hiresahantsika rehefa avy eo député Mamorabendrina ny amin'ity resaka tahiry-mbola mpiandrianana ity na fonds souverain. Tahiry-mbola mpanjaka moa hoy izy député fetra zay raha misy mifano. Satria ny fomba fananganana fonds souverain zany de fantatsika tsara fa misy vola mihoatra miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana na fizarana an'ireo apahana tombony tokony ho azo ny firenena iray na dividende zany. Fa rehefa mijery isika tsy mbola mahitsika amin'izao fotoana izao. Dia amorona lalam-bola aiza no alefa zany fonds souverain zany. Ho resantsika zay rehefa avy eo. Fa zay le izy hoe itsika dia anisan'ny tompon-daka mihitsiny amin'ny famorom-poronana lafin-javatra hafa. De mihevitra ny vahoaka hoe tsy alala ninina, tsy afantatra ninina de manaraka ambokony fotsiny ihany zay fanapahan-kevitra raisiny lay mpitondra fanjakana. Sofa nisy ny miara-manonja mamaky batsilana izany rehetrarehetra zany ka raha raisitsika zany le izy vahoaka malagasy de hoe gouvernemanta tsy apidina ny vidin'ny charbon ty gouvernemanta ity. Gouvernemanta tsy apidina ny vidim-bary ity gouvernemanta ity. Gouvernemanta tsy apidina ny vidin'ny menaka ity gouvernemanta ity. Gouvernemanta tsy apidina ny vidin-jiro ity gouvernemanta ity. Ary gouvernemanta tsy apidina ny vidin-tsolika sy ny vidin'ny simenitra ity gouvernemanta ity. Mahitsy isika amin'ny teny an'izany amin'izao trangan-javatra rehetra misavoritaka eo anivon'ny firenena izao. Hatramin'ny omaly député Mamorabendrina de fantatsika tsara fa ny savoritaka ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Tao aoriana ny fanendrena ministra iray mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta misahana andraikitra ngeza be mihitsiny amin'ny arena kibon'ny tany. Tsy isika no resaka izany
fa misy orona tsara zay navoaka amin'ny fahita lavitra zay any ny fitondram-panjakana ihany mamoaka izany raha izany. De inona ohatra no avalo ny fitondram-panjakana amin'izany raha izany. De mbola mangina amin'izao fotoan'izao ny fitondram-panjakana. Misy betsaka ny adevitra mandeha any ambadika any amin'ny hoe mametra-pialany sensisa hitantsika eo ny vaovao ofisialy mahakasika izany. Fa ny mahavarina sy mahatalanjona antsika fotsiny député membre Bendrina amin'izay fomba fanao fitondram-panjakana izany. Raha nilaza Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'ny valandresaka manokana nataony tamin'ny mpanao gazety herinandro lasa izay de ny amin'ny hoe ho tazomina amin'ny prime ministre amin'izao fotoana izao satria mbola tsisy raharaha malotina mataritarika azy na mahavoasaringitra azy. Ny lojika an'izany zany ho an'ny mpanara-baovao so ho an'ny rehetra zay miaina ny raharaham-pirenena eto Madagasikara dia raha mahadio ny prime ministre dia tokony adio anaraka amin'ny prime ministre reo mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Fa maninona loatra re no mivoaka zao adevitra rehetra zao ny aminy hoe olona nanana raharaham-pitsarana io ministra voateniteny io, olona nanana olana teo amin'ny lafin'ny diplôma ny sasany, olona nanana olana teo amin'ny fitantanana ny raharaha zay nisy azy teo aloha sasany ka misy antotantaratasy eny anivon'ny sampan-draharaha samy hafany zay miandraikitra lafiny kolikoly. Adevitra mandeha zany tsy isika mamorona an'izany sy ny aminy hoe to ary zay mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Iny ty endrika nepotisme hafahafa ty ho an'ny fanendrena mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Tsy milaza mihitsy hoe tsy mahazo mampiditra ny fianakaviana ihany na sarainy fa efa nabe adevitra député membre Bendrina ny amin'ny endriky ny nepotisme tamin'ireo olona manana roa-pihavanana akaiky anatin'izao fitondram-panjakana izao kanefa mena andraikitra lehibe mifamatotra ao anatin'ny samy androm-panjakana. De gagitsika satria ao anatin'izany gouvernement izany amin'izao fotoana izao député membre Bendrina de mbola misy an'izany. De izay le mba resahantsika ihany amin'ny lafiny ray manao hoe inona loatra ny zavatra tao anatin'ny sain'ny fitondram-panjakana rehefa anao fanendrena izy. Satria rehefa nisy fotoantsika na eny fandarina nataona mpitondrateny gouvernement de hoe tsy maintsy atao ny enquête de moralité rehefa andray olona anankiray ho tendrena ao anatin'ny fitondram-panjakana. Tsy de tononoko ny fomba fiteny azy. De gaga zany tsika rehefa mahita ohatran'izao. Mialohan'le CPR na contrat programme résultat député membre Bendrina alohan'ny andraisana azy ireo de tokony nisy ny enquête de moralité zay nataony lay filohan'ny Repoblika zay hanendry miaraka amin'ny prime ministre le mpikambana anivon'ny gouvernement. Tsy nisy ve zay enquête de moralité zay. Satria raha nisy ny enquête de moralité na fanadiadina amin'ny lafiny maro ny dikan'izany ny amin'ny fahavononan'ilay olona, ny amin'ny fahadiovan'ilay olona, ny amin'ny fahamasinan'ilay olona hiatrika an'ilay adidy masina eo anivon'ny gouvernement dia tsy mipoaka tahaka izao ny raharaha momba an'ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'izany gouvernement izany. Ary tsika de tena mieritreritra hoe tena fatratra, tena mahay zao fitondram-panjakana zao ka tsy zao fitondram-panjakana zao no tafajabaka amina zavatra ohatran'izao kinanjo mipoaka ndraraha am'izao fotoana zao. De hitantsika io fivoarana io fa isa minitra io isan'ora io dia hiazakazaka be niany zao raha izao. Hanamarina antsika zany amin'ny adevitra nresahantsika teto amin'ny fandarantsika hoe tsy zavatra kisendrasendra sy mandehandeha ho azy ny amin'ny raharaham-pirenena sy ny raharaha politika fa raha ohatra ka misy zany de efa lay mpitarika mihitsy ny tsy may na le piloty. De rehefa tsy may moa ny piloty mazava ho azy satria tsy may prévoir ny zavatra hitranga, mi-anticiper an'ilay situation, mi-prévoir, mi-anticiper mandrefitra arany amin'le hoe hiala eto Antananarivo ndeha ho an'ny Tomasina ampy ve ny kérosène hitondrako an'ity fiaramanidiny ty. Mipetraka tsara ve ny plan de vol rehetra ahafahako miazo amin'izany lalan'izany. Satria ao anatin'izany daholo ny endriky ny toetrandro sy mifangatahana alalana isidana sy hitoetra amin'ny fiantsonana iray. Sy ny amin'ny hoe
izany hoe ekipa hiara-dalana amiko ao anatin'izany zotra sidina iray zany zay ange le raharay e fa tsy raha mandeha fahoany tsy baolina tambary akory no atao ary zay le resantsika hoe ity raha-panjakany ty akory tsy randoka ka andrakandramana ka andeha hanova fandimy gouvernemanta indray de rehefa midona amin'ny poto de hovaina faneniny indray satria ay vao fitaka fa misy ministra tena tsy tokony tamin'ny toerana mihitsiny ao anatin'le gouvernemanta tsika ho ary vaoaka malagasy hatramin'ireo vintsika ny valala be mandry hatramin'ireo vintsika no ahatsapa-tena hoe tokony handray andraikitra sy handray an-tanana njandra raha-pirenena zany ka tsy hopepony ny olona intsony ny aminy hoe ny anareo de mitady volany ny ataonareo de miasa sy mamelona ny tokantrano fa tsy nahatao afantatra amin'ny farafahakelina raha-pirenena ianareo iveritsika fa tsy rariny zany ary tsy mariny zany depute Mambrabendrina tsy hoe ndeha hanao dokam-barotra CV ho an'ny Malawi fotsiny koriny no hilaina amin'ny filohan'ny repoblika tsy zany tompoko sy ndeha ilaza any amina tompon'andraikitra lehibe ana firenena amin'ny Malawi ny aminy hoe izao ny fomba nentin'ny tantananay an'izany Covid-19 zany mbola adevitra raha izay ndrasanao mbola mila miadevitra anatiny aloha isika hoe tena nety sa tsy nety ny tantananao ny Covid-19 fa mbola raha izany resahana mbola manakambara ny endriky ny fiarahamonina marobe amin'ny ankapobeny satria napetraka ny résolution ny mpanohatra ny aminy hoe ataovy mazava ny tantanana aniny voliny faharoa mbola adevitra lehibe ny aminy hoe naninona ny tafiditra teto Madagasikara ny Covid-19 ary mbola adevitra lehibe ny aminy hoe tsy hiditra ao anaty fibohantsika ary tsy ho tratrany zany deuxième vague zany fa tratritsika ary niditra tao anaty fibohana ary mbola miaina ny état d'urgence sanitaire tsika amin'izao fotoan'izao ka inona nambaran'ny filohan'ny repoblika any Malawi ny aminy hoe nitraikefa ny tantanana ny Covid-19 zafady misy zavatra ifampiarana ifampiresahana etronyzany ane marina fa mirepresente an'ilay fitondram-panjakana sy ilay peuple malagasy ny filoham-pirenena fa tokony hahatsapany ny ambaindainy ny adevitra hoentiny eny amin'ny sehatry raisam-pirenena izy mba tsy hamahanam-boly ny olona mifampiresaka aminy sy tsy hitody damosina an'ilay vahoaka malagasy zay victime ao anatin'izao raharaha zao satria betsaka ny eno victime raha ohatra ka ho fongaritsika ny aminy hoe nisy olona efa forma grave fa noho ny vokatry ny jiro de maty ilay olona de mahay mitantana ao anatin'ny Covid-19 ve ny resahana amin'izany ny aminy hoe misy fanafody zay tokony hositrano vahoaka malagasy maimaimpona tenivony CSPD sy ny rehetrarehetra tany fa tsy nahazo izany izy de lazaina ve fa mahay mitantana ny fitondram-panjakana sy ny aminy hoe tokony vaksiny no iarovana ny vahoaka malagasy ao anatin'izao Covid-19 zao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ilay filoham-pirenena amin'ny teny hoe CVO no mety de miziriziry amin'izay izy de tsy manome antoka ary tsisy fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy de mahay mitantana ve ny fitondram-panjakana sy ny sisa depute Mambrabendrina ka zay le anton-javatra resahantsika amin'ilay hoe pilote fa maninontsika amin'ny resaka zany de resahantsika hoe ny zavatra anankiray matoa miainga de misy mpitondra misy mpitarika misy ataontsika hoe lay guide zany lay mpanokatra ny lalana rehetra zany ka raha tsy mipetraka amin'ny tena tokony ho izy sy ny andraikiny zany de mbola diso daholo faussé daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ny situation rehetrarehetra zay iaina amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao depute Mambrabendrina manahirana mihitsy satria tsy raha ohatra ka vahaolana hatrany hatrany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana dia vao maika zava-misy vao maika mampitombo olana no entiny zareo eto anivon'ny fiarahamonina hiatrehana ny zava-misy amin'izao fotoana izao anisan'izany ohatra rehefa natsidika ho teo ary tsara raha resahana androany any satria anisan'ny zahatra efa niresahantsika tamin'ny herinandro lasa tamin'ny tapabolana lasa ilay karazana paikady eritreretin'ny fitondram-panjakana hiatrehana ny fampiasam-bola sy ny fanaovana tetikasa eto anivon'ny firenena ilay hoe tahirim-bola
mpanjaka zay ny tena lazaina ho azy teo faniry fond souverain malagasy zay no anarana ny efarany amin'izao fotoana izao io zany anisan'ny vahaolana eritreretin'ny fitondram-panjakana ihany koa hoy aho teo hiatrehana ny olana ara-bola sy ny fitantanam-bola eto anivon'ny firenena malagasy fanontaniana mipetraka nefa hoe io ve ny sahaza ary inona marina io zavatra io na beresaka io tamin'ity volany ity satria raha nisy ny fivoriana tsy ara-potoana teny anivon'ny anteny miera-pirenena sy ny anteny mieran-doholona dia anisan'ny tafiditra tao anatin'ny lahadinika zay tokony nodiniana nandraisany nanaovana fakatoavana teny anivon'ireo anteny miera-rototo ireo ny fananganana an'io tahiry anankiray manokana io raha ny tantara dia tany amin'ny asa faraiky amin'ny 20 volana jolainga izay no nisy ny didim-panjakana miantso ny anteny miera-rotota hivory tsy ara-potoana andinika volavolan-dalàna anankidimy ny efatra tamin'ireo fakataovana famatsim-bola ny ray ity resaka fond souverain ity rehefa tena nanomboka ny fivoriana tany amin'ny fiandohan'ny volana aogositra tsy tonga teny anivon'ny anteny miera-rotota mihitsy ilay volavolan-dalàna nisy moa nanamarika tamintsika vahoaka ihany dia efa nanamarika hoe toa tsy nisy laharana ilay volavolan-dalàna nefa ny volavolan-dalàna efatra teo alohany nisy laharana daholo fa ilay anankiray farany tsy nisy laharana mihitsy kanefa raha ny fandefasana mahazatra makeny anivon'ny anteny miera-pirenena sy ny anteny mieran-doholona rehefa mahazo fankatoavana anivon'ny filan-kevitra minisitra ireny volavolan-dalàna reny dia mahazo laharana ary iny no hitondrana azy amin'ny mahavolavolan-dalàna azy mandra-pahavitan'ny dingana rehetrarehetra mahatonga azy ho lalàna rehefa avy eo ka nolazaina fotsiny tamin'izay fotoana izay hoe fananganana ny fond malagasy d'investissement souverain et stratégique io ny tao anatin'ilay didim-panjakana fond malagasy d'investissement souverain et stratégique FMISS zay no voasoratra tany anatin'ilay didim-panjakana ny antso ny anteny miera-rotota hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana rehefa natao ny fivoriany braomaritra fivoriany diniky ny flo ny fivoriana azony rehetra natrehana nametrahana sy nandrafetana ny ordre du jour na ny lahadinika nandritra ny io fivoriana tsy ara-potoana io dia tokony ho nampidirina tao io ary tena nampidirina dia nomanina hoe tamin'ny fahadimy volana aogositra lasa teo no andalo any amin'ny asam-bomiera ary ny apitson'io faheniny volana aogositra dia hiditra amin'ny fivoriam-be azony rehetra hatrehana andraisana fanapahan-kevitra ny zavatra nitranga nefa efa nitanteriko teto ihany fanirira zafimanantany tamin'ny reny fotoana ireny tamin'ilay fivorian'ny vaomiera ilay asam-bomiera tamin'ny fahadimy volana aogositra dia efa tsy tonga teny anivon'ny anteny miera-pirenena ara-potoana io volavolan-dalàna io dia efa samy mieritreritra hoe inona indray ny zavatra nitranga ny ambadimbadika any any amin'ny fahefanapana tanteraka any tsy vonina indray ve ny fahefanapana tanteraka io ve miseho lany indray ve ilay mandroso miemotra manosalego izy ny olona sasany azy indraindray mipoitra indray ilay tsy fahamatorana teo amin'ny fanaovana raharam-panjakana dia nofoanana tampoka io lay asam-baomiera tokony ho nandinika an'io ary mazava ho azy fa foana koa zany ilay fivoriam-be azony rehetra hatrehana ny ampitson'iny ny fahaenina ny volana aogositra ary efa samy mieritreritra hoe na tsy tapa-kevitra mihitsy indray fitondram-panjakana na nisy antony hafa ara-teknika tsy nahafahana nandefan'ilay izy taty anivon'ny anteny miera tamin'izany fotoana izany taty aoriana nefa nandeha teny ilay fivorian'ny anteny miera fivoriana tsy ara-potoana izay tsy maintsy mifaranana tamin'ny 17 ny volana aogositra fara fahaelany izay ny fitsipika mifeny fivoriana tsy ara-potoana tsy afaka ny ohatran'io dia fa vahoamana tao anatin'ny lahadinika nankatoavina fa amin'ny 17 ny volana aogositra io nanaovana ny famaranana tonga ny 12 ny volana aogositra teo amin'ny faraparan'ny maraina teo
alohan'ny tatao vonana teo dia samy nahazo email sy message afatra SMS sy tamin'ny fomba fifandraisana aingana daholo ny solombavambahoaka ny lazana hoe tonga teny anivon'ny anteny miera-pirenena ilay volavolan-dalàna le volavolan-dalàna nandrasana ary tsy maintsy hodiniana anio ariva ny andron'ny 12 aogositra ihany io anio ariva amin'ny roa sasany ny asam-bomiera ary amin'ny 5 ariva ny fivorian-dehibe azony rehetra hatrehana andraisana anaovana fankatoavana na tsy an'izany volavolan-dalàna izany teo dia samy mipetraka amin'ny fanontaniana inony ty zavatra maika ity inony ty zavatra tsy manaraka ny fanarahana ity inona indray ty endrika fanatanterahana fivoriana endrika tsy fahaiza mitantana raharaha ity fa efa any amin'ny andro farany zay tokony raha manova lahadinika eny anivon'ny antemira zany fa ny razavy manantany dia tokony iverina tanteraka hatramin'ny voalohany ny dingana rehetrarehetra tsy maintsy arahana amin'ny fankataovana andreny lahadinika ireny fa dia tamin'ny alalan'ny email no nahazona ordre du jour additif ny voaray tsy hoe fanovana kory fa fanampiny ao anatin'le izy nefa fivoriana tsy ara-potoana no natao zay raha ny tena marina tsy azoko tiana ny lahadinika mety hoe mbola azo netraretina ihany raha hoe novaina nampifanamboarina fotsiny hoe tiana akato sisa fa nylazaina mihitsy hoe additif tamin'izay fotoana izay voaray ara lay volavolan-dalàna akory ny agagan'ny solombavambahoaka rehefa voaray le izy fa niova tanteraka raha anona andrasana zay da ny tonga niova tanteraka lay anaran'lay tahirim-bola na lay fond izay nylazaina fa fond malagasy d'investissement souverain et stratégique tany amin'ilay didim-panjakana miantso ny anteny mira ivory fa rehefa tonga le izy dia lasa hoe fond souverain malagasy na FSM fotsiny eo dia efa mipetraka fanontaniana hoe io ve le nandrasana sa hafa fa satria moa midina avy any le izy ary raha ny eritreritry ny mpandefa azy zany io ny avy any amin'ny fahefanam-panatanteraka dia io zany le izy fa niova tenatena noho ny tsy fahamatorana hoy dia nampidirina tao anatiny ny lahadiniky ny anteny miera-pirenena tamin'ny andro mielony farany le faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra teo iny tao anatin'ny tapakandro zany ny nanerena hoe tsy maintsy vita ny asam-baomera ary tsy maintsy vita ny séance plénière dia samy nahalalitsika fa nandeha le asam-baomera ary nandeha ny séance plénière noho ny fotoana tsy afaka ny valapatra mihitsy ireo mpikambana tany anatin'ny vaomera fa tsy maintsy aingana dia aingana marina fa vitsy ny andininy ao anatin'ilay izy 120 angamba izay raha tsy diso vitsy ny andininy ao anatin'ilay volavolan-dalàna fa na izany ara zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainam-pirenena ary zava-baovao eo amin'ny fitantanana ny firenena indrindraindrindra amin'ny lafiny ara-bola sy ara-toe-karena ny resahana eto dia samy kivikivy ireo solombavambahoaka tonga saina hoe misy tery-vaimanta miainga indray avy any ambadimbadika any fa no tanterahana ilay asam-baomera ary tsy maintsy ny faranana rehefa tonga ny fotoana anatanterahana an'ilay fivorian-dehibe azo ny rehetratrehana na ny antsointsika hoe séance plénière anaovana ny fankatoavana azy inona no nitranga tao fa ny razavy manantany tsika moa efa namety tokony vahoaka hoe hanoy aniny resaka iny rehefa misy toyiny inona no nitranga tao nisy fanovana tamina andininy anankiray nentin'ny mpikambana teo anivon'ny vaomera rehetra zay voakasika tamin'ny asam-baomera anankiray ihany zany ny andininy nisy fanovana tao ary nentina teo anivon'ny fivoriam-be azo ny rehetra natrehany io zavatra io dia rehefa nandeha ny ady hevitra rehetra dia mazava ho azy fa misy ireo solombavambahoaka izay efa laza ny heviny fa tsy mety amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao io ary misy ireo solombavambahoaka aloha tonga dia teneny hoe manohana ny fitondram-panjakana zay manaraka hoe io no avy any amin'ny fitondram-panjakana io no ankatoavina ary ampiarina eto amin'ny firenena ny ady hevitra fa ny razafy manantany dia miverina amin'ilay mifototra amin'ilay zavatra nyresahantsika teto tapabolana lasa zay
de le hoe inona moa ty atao hoe fond souverain ty de tsy idirantsika intsony lay anarana napetraka zareo hoe niova tsy idirantsika intsony na dia manelingelina ary zany eo amin'ny fahamatorana sy eo amin'ny fangaraharana fa misy dikany foana ny anarana apetraka amin'ny lalàna anankiray ny teny na mivombolana miasa ao a de misy dikany foana eo amin'ny lafin'ny fitantanana fa nde tsy iverenantsika iny fa ilay hoe inona ny ady hevitra tao anatin'ilay fananganana an'le fond souverain de zao hoe ny atao hoe fond souverain amin'ny akapobeany eran'izao tontolo zao de tahirim-bola anankiray a tantanana fanjakana anankiray a izay fanjakana zay manana fahafahana ara-bola mamoaka tahiry mamoaka manana excédent ny fomba fiteny mihoatra fomba fiteny ara-teknika manana mihoatra ambombava zay ngamba te malagasy mahalaza azy miala avy amin'ny teti-bolany a miala avy amin'ny compte mpitantanany a misy ny ambombava mivoaka avy ao de iny ambombava iny no atokana ho lasa tahirim-bola anankiray a hoe oentina makany amina fampiasam-bola ny atao fampiasam-bola de misy ny renivola eo misy ny tahirim-bola natao ahazona tombony ao anatin'le izy ary mety ho zay no nahatonga an'ilay fanovana tampoka tamin'ny ora farany ilay anarana satria tany amin'ilay voalohany a de nylazana hoe fond d'investissement et stratégique fa nesoron'ireo fietreretana iazy satria rehefa tena dinihana ho ny voambolana sy ny lafin'ny teknika momba ny atao hoe fond souverain dia natao tsy ampiasana vola atao hoe lay vola tsy miverina fa natao hahazona tombony ao anatin'izay ny fanontaniana mipetraka tamintsika sy napetratsika fanira zafimanantany tamin'ny fotoana nyresantsika ny teto de hoe efa manana an'izay fahafahana mamoaka ambombava zay ara ve ny firenena malagasy ny teti-bola ny firenena malagasy ka ahafahana manangana an'io inona no loharanom-bola entina manangana an'io tahirim-bola io ary inona mitanjona amin'ny fampiasana ny vola avy ao anatin'io raha izay ny famaritana tsotsotra ny amin'ny fampiasana ny atao hoe fond souverain eran'izao tontolo zao de nyresakitsika tamin'izany hoe atreto aloha mbola miiba foana amin'ny akapobeny ny compte mpitantanana ny fitondram-panjakana mifandimby tatoato zany hoe tsy mbola ny teti-bola mpanjakana malagasy mihitsy no ahafahana manana ambombava tsy ampiasaina ka ahafahana manangana tahiry de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe rehefa tonga zany io volavolan-dalàna io de ao no ahitantsika hoe inona ary zany no eritreretin'ny fitondram-panjakana hamenona an'io a hananganana an'io fond souverain io tonga teo ampelantanana moa lay volavolan-dalàna de samy namaky an'le izy ny zavatra nanaitra tao anatin'le izy de ny hoe hoentina hamatsy ireo tetikasa stratégique sy omena lahara-pahamehana manokana amin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana ny antony nananganana azy zay ny voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna de taitra ny tena hoe ao anatin'ny ilay programme général de l'État na le PGE ve zany misy ny atao hoe stratégique de misy ny omena lahara-pahamehana manokana fa misy a ny somary atao ambany zavatra raha izay faharoa tafiditra ao anatin'ny voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalam-panorenana volavolan-dalàna ifay an'le fond souverain hoe hanangana orinasa anankiray mihitsy société anonyme ny fitondram-panjakana hitantana n'io fond io rehefa nandeha ny adihevitra rehefa mifampiresaka teo de tsapa arak'izay fa hanana endrika fitantanana hafa miala avy amin'ny teti-bola-panjakana mihitsy ny fitantanana nyity fond souverain ity kanefa ilay tetikasa sy ilay fampiasam-bola zay eritreretina tany anatin'ny fandaharana asa-panjakana amin'ny akapobeny ihany no nalaina hovatsy ny vola de mipetraka ny fanontaniana mitovy amin'le resaka projet présidentiel sy projet gouvernemental ihany le izy faniry razafy manantany mipetraka fanontaniana hoe lasa misy endrika teti-bola anankiroa
mamatsy sy mitantana ny fampiasam-bola eto Madagasikara eo anivon'ny fitantanana ny laram-pirenena amin'ny ankapobeny ve zany eto Madagasikara manomboko zao raha tafavoaka ity lalàna ity ary ny tena manaitra ao anatin'izany dia société anonyme anankiray no atsangana hitantana an'io ary efa tsinjotsinjo dia ny akamaroan'ny zavatra ngeza rehetra zay le hoe projet stratégique et prioritaire projet ngeza rehetra eto anivon'ny firenena zany ho tantanin'io société anonyme anankiray atsangana io hitantana an'ilay fonds souverain zay fa ny razafy manatany niendrika ny poiran'ilay volavolan-dalàna mikasika an'ilay fonds souverain na be resaka tato ato ary nakatoavina teny anivon'ny anteny miram-pirenena nakatoavina hoy satria rehefa nandeha ny ady hevitra sy ny sisa samy milaza ny heviny teo fatatsika fa solombavam-bahoaka 320 no nandany an'ilay izy dia voalaza fa solombavam-bahoaka 3 no nitsipaka an'ilay izy za aloha nahita hoe anankiroa zahay no nitsipaka an'ilay izy tao fa any amin'ny gazety moa mahita hoe 3 manamety hoe anankitelo zay tao fa zany tsy nahita satria zay koa le fivoriana pitaindavitra ty satria mandeha amin'ny alalan'ny fifidianana numérika zay nge mano ilazana azy ny fifidianana mety za mety mbola tsy mafeha lisy dia tsy nahita n'lay voty anankiray fahatelo fa ny hitako aloha dia anankiroa zahay no solombavam-bahoaka nitsipaka an'ilay izy tao na dia ilay amehana tao anatin'ny fahatongava lisy teny amin'ny anteny mihira fotsiny aza tamina fotoana efa tsy nieritrretana tsony hoe mbola isy zavatra hodiniana fa raha ny tena marina tao anatin'la adinika dia iny andro melon'ny famaranana ny fivoriany anteny mihira iny lay atao hoe fanomanana ny deuxième lecture raha sendra misy volavolan-dalàna miverina avy any anivon'ny anteny mihiran-dolona tsy mampitovy hevitra ny anteny mihira anankiroa dia miditra amin'ilay deuxième lecture makany amin'ny anteny mihiram-pirenena indray ilay volavolan-dalàna ary tamin'ny andro 12 volana ho iny no nomanina anaovana an'izay deuxième lecture zay kanefa dia nampidirana tampoka anty fivoriana momba ny fonds souverain ity voalaza tao anatin'ilay izy rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana indrindra avy amin'ny solombavam-bahoaka zay tsy resy lahatra ny amin'ilay volavolan-dalàna ny amin'ny hoe manahoana ny fenitra mipetraka ao anatin'ilay izy inona marina no loharanimbola hidirany ao manahoana ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola zay miara-miasa amintsika satria amin'ny endrika famatsiana ny tetika asa-panjakana azy dia voakasika daholo rehefa miendrika famatsim-bola rehetrarehetra ary ny FMI na nitahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny taona 20 dia efa nametraka efa nresantsika teto zany nametraka fehezan-dalàna iray kody izay principe moa zany ny tena fomba lazany azy tamina fivoriana anankiray natao tany Santiago tamin'ny taona 20 ifehezana eran'izao tontolo zao an'io resaka fonds souverain io ary tamin'izany no nametrahany FMI ny sivana masotsivana moa zany ny filaza azy amin'ny ahafahan'izay firenena mpikambana ao anatin'ny FMI ka mikasa anangana an'io fonds souverain io any amin'ny tany misy azy ny fanontaniana dia hoe namaly tanteraka an'ireo masotsivana napetraky ny FMI tamin'ny alalan'ilay principe de Santiago reo ve ny zava-misy eto Madagasikara ka nahafahana nanangana an'io rehefa nametrahana an'izay moa ny minisitra teo aloha satria tamin'izany fotoana zany dia mbola le minisitra teo aloha no nitondra an'ilay volavolan-dalàna teny anivon'ny anteny mihiram-pirenena ary marihana kely ihany aty tena-tenany aty fa tao anatin'ilay vanim-potoana efa natsahatra lay lazaina tao anatin'ilay fanambarana le communiqué ny présidence hoe tapitra ny fepito-piasana minisitra efa ny apitsoniny raha tsy diso no natongavan'ilay izy teo anivon'ny anteny mihiram-pirenena zany hoe tafiditra tao anatin'ilay affaire courante zany le izy dia rehefa niala moramora fotsiny moa lay ministra rehefa nametrahany solombavam-bahoaka fanontaniana hoe manahoana ny fifandraisantsika amin'ny FMI izay nametraka an'ilay principe de Santiago ny amin'ity resaka fonds souverain ity zay fanira zafy manatany amin'ny ankapobeny ny mikasika an'iny
misy atsipria vitsivitsy azo ifampiresahana ato a afaka miditra amin'ilay iresaka hoe endrik'ilay orinasa ilay société anonyme tsika zay manana mazava ho azy a ny mpitantana azy zay hisy tale généraly ho tendreniny filan-kevitry ministra ary isy filan-kevim-pitantanana ho tendreniny filan-kevitry ministra ihany koa olona 7 ireo zany no tompon'ny fanapahan-kevitra sy ny fampiasam-bola ao anatin'io société anonyme orinasa anankiray io a izay hitantana n'ilay fonds souverain izay raha ny tokony ho izy dia ny fanjakana malagasy no mitantana azy. Ya ilayntsika avoaka malagasy tokoa no mahafantatra an'izay fanazavana nentin'ny député Mamy Rabendrina izay satria raha izay fanazavana izay zany no raisintsika dia ozy tsika hoe mahavalalana misy le raha-pirenena izay ataon'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Moa zany zao tsy de fantatra mazava lay esprit sy lay tiana tongavana. L'esprit zany le lalatsaina sy lay na le fotom-posaina tiany fitondram-panjakana atongavana am'le fananganan-javatra tahaka izao. Ohatra zany hoe nanao an'le plan Marshall zany ny fitondram-panjakana. Ny esprit nanangana ny vondrona iraisam-pirenena ny plan Marshall atao renan'ny ady lehibe niseo teto am'izao tontolo zao dia afa mihitsy fa rehefa nisy ny teny angamba nanolo-kevitra amin'ny filohan'ny repoblika hoe tokony hanao plan Marshall itsika tao renan'ny Covid-19 dia mataitaitra koa izy dia nambaran'le plan Marshall dia io mbola tsy hitatsika io zay nefaran'le plan Marshall eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Dia ity indray zany mipotra le fonds souverain satria nambarany député Mamy Rabendrina teo hoe nisy principe de Santiago nananganana izany ny aingavan'iny vonivondrina ho amin'ny tairim-bola iraisam-pirenena. Dia misy firenena zay mazava tsara mihitsiny suivant na resaka critère na masotsivana ho an'ny fandrosoan'ny firenena sy ny tanjaka ny firenena sy fahadiova-pitantanan'ny firenena iray ao anatin'izany. Dia eto tsika amin'izao fotoana zao zany mijeran'izy hoe ny zava-misy eto Madagasikara mame an'izay masotsivana zay ve ahafahantsika manangana an'le fonds souverain. Izy moa zany rehefa tonga eo anivon'ny anteny meram-pirenena député Mamy Rabendrina dia apozina ho lany hatrany satria mampiasa an'ilay fahefan'ny maro anisa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ka na zavatra mbola itokony hiadi-kevitra lehibe mihitsy aza ny amin'ny endriky ny fananganana ilay fonds souverain sy ny endriky ny famatsim-bola ao anatiny sy ny endriky ilay hitantanana azy dia lasa mandeha ho azy fa ho any fotsiny kendanitra le kazuzy hoy zay zalampitantara-bôly zay le raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Zakatsika zany raha ohatra hoe lany le izy satria anana ny maro anisa zay raha teo no fomba nananganany an'ilay maro anisa ny amin'ny hoe hanangatanana fotsiny ihany boîte aux lettres rehefa tonga ny amin'ny fotoana zay ilany amina lalàna samihafa sy erovany fahefana eo anivony zany Assemblée nationale zany. Nefa aza tonitsika raha miresaka hoe hanangana orinasa iray tsika dia manana orinasa ihany ingatsika eto député Mamy Rabendrina zay miandraikitra amin'ireny mpambolam-panjakana samihafa ireny eny anivony ireny fampiasam-bola ny fanjakana ireny. Manana andraikitra amin'izany anjarany zany orinasa zany mahafantatra ny fampiasam-bola. Fa tiantsika marino anatin'izao dia hoe atraiza député Mamy Rabendrina no asan'ny samifina zay sampandraraha miandraikitra ny famotsim-bola ny asan'ny CSI ihany koa zay komity ho amin'izay fahadiovan'izay mitandro ny fahadiovan'izay na ny fitantanana io sy ny fandaminana ny raharam-panjakana. Indrindra ihany koa ny ARMP na ny autorité na régulation ny marché public hatrany amin'ny bianco sy ny sisa zany satria dia misy risque na resaka tsy fahadiovana tsy fangararana zao lafin-javatra zao ary ny antony nananganana an'izay hoe hady amin'ny kolokolo izay dia no amafisina ny fisian'ny bianco zay lasa nisy mipaky izy na ny pôle anti-corruption taty aoriana fitsarana miandraikitra izany sy ny samifina ary ny CSI miaraka amin'ny reo sampana samihafa. Zany nge misy dikany daholo fa tsy nataotao fotsiny dikan'izay raha jerevana amin'izay fanazavana ny entin'ny député Mamy Rabendrina zay andaniny zany
dia misy endrika matoa société anonyme de misy endrika fizakataina na orinasa iray zay zany zao de hoe inona ndray zany satria io amin'le investissement stratégique sy ny sisa de inona ndray zany nataon'ilay direction générale ny eo anivon'ny fiadinan'ny république misazay an'ilay projet présidentiel de inona ndray zany no ataon'ilay secrétaire d'état mikasika ny ville nouvelle sy ny resaka habitat de inona ndray zany no ataony tony orinasa itony sy ny sisa satria mifanipaka le izy tsy tatsika tsara mihitsy zany zao hoe tena inona le tian'le fitondram-panjakana tao député Mamy Rabendrina satria lasa misy ny eo tsy vita ny eo ny asosoka ihany le asosoka nefa amin'io sady tsy manaraka ny lalàna tsy manaraka an'le fenitra no te handingana zavatra hafa zay tsy neritreretiny rehetrarehetra mihitsy zay mbola ampitombo fandanina ihany mazava ny fanazavany député Mamy Rabendrina teo de hoe manana ambombava mihoatra no raisinao anatin'izay fonds souverain zay ty moa rehefa tena andeha ty raha ty de ho hitantsika eo ahoana ny hevitry ny eo anivon'ny fitsarana avy mo malalam-pandroenana makasika izany satria tsy maintsy manao contrôle na resaka mifanaraka ny lalam-pandroenana izy fa ahoana ihany koa ny hevitry ny eo anivon'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena amin'ny lafin-javatra tahaka itsony député Mamy Rabendrina efa tena dinihana le izy fanira zava-manakany dia arak'le volazanao tao hoe anisan'ny hita ho tanjona ao anatin'ilay fananganana le izy ny fananana fahaleovantena amina fitatanana ampahany amin'ny volam-panjakana fananan'ny mpitondra fanjakana fahaleovantena mitokana mihitsy zany satria amin'ny lafiny anankiray ara-pahamaritana de zay no anisan'ny antom-pisin'ireny fond reny any amin'ny tany afaka manao azy any amin'ny firenena mahazaka an'le izy dia izay no ezahan'ireo mpitondra fanjakana ty Madagasikara ho alaina tahaka toy ny fanao kanefa arak'le resaka teo hoe na ny masotsivana aza zay napetraky ny mpamatsy vola amin'ny ankapobeny misy dika no matoa ny FMI tam'izany fotoana zany nametraka amin'ny masotsivana satria efa mahita hoe mitady mety isy any ananina ny firenena anararoatra an'ilay endrika fananana tahirim-bola mba anao tao foana amin'ny fitatanana ny raharam-bola amin'ny firenena misy azy dia izay no endrika anankiray hitatsika ao anatin'le izy fa ny atsika moa zany lasa mitombo mihitsy lasa manana endrika orinasa kely le izy miresaka ianao hoe aiza ho aiza miohatra amin'ny fitatanana ny tsenam-bary-panjakana ny fomba mifiasa ao anatin'le izy de mazava mihitsy ao anatin'ilay volavolan-dalàna izay nalefa teo anivon'ny anteny mierany hoe tsy manaraka ny code des marchés publics tsy tonga de efa napetraka ao anaty napetraka zareo anatin'le izy mihitsy hoe tsy hanaraka ny code des marchés publics fa hanaovana manuel de procédure vaovao mitokana mihitsy zay le endrika fahaleovantena inina apetraka ao anatin'ilay fitatahana zay le niteneniko tany am-boalohany hoe lasa anana endrika budget faharoa loi des finances faharoa mihitsy akoatra ny loi des finances efa iainana andavanandro ary ny zavatra ngezangeza stratégique sy prioritaire ozy zay ny voambola nampiasainy ao no atao any ary anaovana manuel de procédure manokana mihitsy ny amin'ny procédure ny passation de marché ao anatin'le izy dia tsy gagitsika raha tsy mitovy hevitra ny solombavam-bahoaka fa eo moa le araka ny voalazanao teo hoe ampiasaina ny fisian'ny maro anisa mba hanerena ny fandanina n'ilay ireny volavolan-dalàna ireny de ny firenena foana sy ny taranaka any ariana no tratra sy hiaran'ny tsy fetezan'ny zavatra rehefa avy eo ny tena fanahin'ny solombavam-bahoaka sasany izay tsy mitovy hevitra ny amin'io fanira zava-manatany de hoe hanana endrika lalana anankiray tsy hoentina anaovana famatsim-bola fa famotsim-bola famotsiana zay zany ny tena fanahina ao anatin'io ary voalazany inandray fitenenana mihitsy moa no hoe satria voalaza ato hoe ao anatin'ilay volavolan-dalàna hoe ny ressource naturelle eto Madagasikara no ampiasaina amin'ny famatsinan'ilay vola zany hoe fatatsika tsara inavy zany ressource naturelle eto Madagasikara zany ary inavy
ny zavatra ny tantara efa nisy tamin'ny fampiasana ny ressources naturelles zao ary zay no mahatonga solombavam-bahoaka aloha tonga de tsorona mihitsy tsy matoky hoe handeha araka ny tokony ho izy ary anaraka ny fitsipika sy ny fitsipy-dalao amin'ny fampiasam-bola eo anivon'ny fitantanana mpanjakana anankiray ny fitantanana ny fonds souverain io fa zay moa le hoe averintsika foana hoe be no vitsy eo anatin'ilay izy lany le izy aloha teo anivon'ny anteny miera fa de araka ny voalazanao teo anaraka ny dingana rehetrarehetra voalazan'ny lalàna ny fankataovana ny lalàna vaovao io resaka fonds souverain de hitantsika eo ny toyny fa itsika tsy hitsahatra kosa ilaza ny zava-misy tsy mety ao anatin'izay zavatra zay ya efa mamaraparantsika député Mamy Rabendrina tsarokatsika tsara angamany tamin'ny taona 3 efatra amby 7 dimy amby 7 tany hoany fon'ny président Zafy Albert ny tatana ny firenena ny visin'ilay hoe financement parallèle tamin'ny affaire Flamco zay Prutzen Liechtenstein moa zany no tonga teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany tena nahatora mihitsy ireo mpamatsy vola zay mahazatra ny ara-dalana Madagasikara tamin'izany fotoana zany ary iny affaire Flamco iny no nitarika randra-tarihana marobe tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany ary dia nitarika ihany koa ny fikorotana ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena nisy ny G2, G3, G4, G5 ho an'ireo solombavam-bahoaka ka nahatonga le hoe géométrie variable tamin'izany fotoana andro zany tatara zany resahantsika zany ary nisy tompon'andraikitra voatontonona misy tamin'izany hoe nampidikizo ny filohan'ny repoblika tao anatin'izany mpanolo-tsaina manokana sy ireo nanandraikitra tao anatin'ny gouvernemanta ary re teo anivon'ny anteny miram-pirenena zany ka raha mijery am'izao tsika tsy vitan'le hoe mety hoendriky n'izay famontsim-bola manokan'izay fa mety hoendriky ny taratry n'le hoe hanana famatsim-bola hafa ivelan'izay tsika de mbola ho fakafakaitsika manaraka ny hoe inona ny financement parallèle inona ny blanchiment d'argent fa zany ny tenentsika teo nanairantsika teo député Mamy Rabendrina hoe efa misy anie ireo sampandra samihafa zay natao handinika n'izany resaka famotsim-bola zany famotsiana vola fa tsy famatsim-bola de anjaran'izy ireo angambany mety misaitsaina lalina ny amin'ny hoe ahoana ny endrika zany fa na izany na zany kosa dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no afaka mandinika sy manamarina ihany koa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve ny volavolan-dalàna tahaka itony mbola andeha amin'ny antanatohatra samihafa fa isika moa zany de manaitra fotsiny ihany manaitra isika tokony ho fantatry ny vahoaka ny anjara tandrify azy fa manaitra koa tsika ny hoe aza mandromandro manana retina ary vahoaka malagasy fa mba dinio sy saino ihany ny amin'ny fandehanana amin'ny fiainan'ny firenena mba tsy hinanatsika ambolony fa ao anatin' zany androm-panjakana sy ny fitantanany firenenan'ny firenena isan'andro sananjanany de misy zavatra marobe miodina ka adidinay eto anivon'ny miara-manonja no mampafantatra atsika an'izany rehetrarehetra izany atreo no mamarana ny fandarantsika indray tamin'ity androanyity député Mamy Rabendrina talata fa 17 ny volana Aogositra 2024 manatena ny fiarahana mahafinaritra indray ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo avana any ivelany zay manaraka atsika marobe ary dia manohy moa sika ao anatin'ny pejin'ny MBSR lay fizarana na partage mahafinaritra zany satria de ambony ny partage zay ataotsika midika izany fa rehefa betsaka koa mandray de betsaka ny mahita sy mahafantatra ny zavatra zay resahantsika ny faritra rehetra moa zany zay mahazo atsika dia saika manerana amin'ny Madagasikara mihitsy député Mamy Rabendrina ary azo atsika akony marobe tahaka ny efa nambaraka teo hoe any Fort-Carno zany misy mahazo atsika any an'izany Manamboloso zany misy mahazo atsika any an'izany Ambinantelo zany misy mahazo atsika any amin'izany Andranomavo any amin'ny Breville marobe ireo toerana député Mamy Rabendrina zay tsy ary voatanisa moa dia mandray sy maheno atsika amin'ny alalan'ireo masovo sy ireo ratsana samihafa zany zay manao ny tsinjarany zao fandarana izao ka tena mavelo bevata rolahy ho ny fitenenan'izay misaotra atsika menakavy mamy fotoana ho an'ny rapitsondray ny namana Rina Rabe Mananjara niaraka tamintsika teo ny député Mamy Rabendrina voafidy tetsy amin'ny district n'Ambohidratrimo ary ny tena koa no niara-dalana tamin'ity fandarana androany ity makasitraka tompolahy mandrapitafa tompoko vavy